Sakiridranomasiny Sargasso na Le Triangle de Bermude. Nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tsy zoviana amintsika angamba fa maro ny mahalala ny tantara ary na ny tena koa aza dia efa mba nandre momba ny faharidranomasina malaza ratsy sy mampatahotra koa. Antsoina ihany koa hoe Triangle du Diable na telo lafin'ny devoly no ireo loza maro ny tranga tamin'ny toerana io. Ao amin'ny ranomasimbe Atlantika avaratra no misy azy io, anelanelan'ny Florida sy Porto Rico ary ireo nosiny Bermuda izay nisintomana ny anarany. Sargasso no anaran'ny ranomasin'ny Bermuda izay mirakitra lomotra mainty tsy fantapiaviany. Mahatratra anetsiny kilometatra toradro ny velaran'ny ranomasina mandrakotra ny Triangle de Bermude. Raha ny zavatra fantatra dia anjatony maro ireo sambo nanjavona tsy hitapopoka atao amin'ny faharidranomasina io. Toy izany koa ireo fiaramanidina misidina mifanitsy amin'io ka mianjera fotsiny izao ary milatsaka ao anaty ranomasiny Triangle de Bermude toy ireny misy andremby goavana amin'ny sitony ireny. Ny sasany tamin'ireny sambo very ireny dia hita ihany taona maro ao teariana, efa potika soloa mazava ho azy fa maty avokoa ireo olona tao anatiny. Toy izany koa ireo fiaramanidina sasany nahalasa saina sy nampiorory ireo firenena maro ny toe-javanisy. Natao daholo ny adefitra fa samy manana ny filazany ireo mpikaroka sy manam-pahaizana maneran-tany. Misy extraterrestre mipetraka ve? Misy lolo ve? Misy antsana sy rano modingeza be ve? Misy entona mahafaty mipoitra sy ny sisa sy ny sisa. Tombatombana maro toy izany. Saingy indrisy tsy mbola voavahan' izao tontolo izao mazava ny mystère-ny Triangle de Bermude. Ny zava-doza tsy nampozina nefa dia ity: izaho ezaka tovolahy malagasy ny tsambo tafiditra tsy fidiny tao anatin'io ranomasiny fahafatesana io, ny fanehitra tamin'ireo karazana loza maro tsy fahitako na agaga, nitolona tao anaty safotofoto mahatsiravina izay fantatra fa tsy ahatafavoaka ho velona, fa mbola nananako heritsaina ny serana hoe ndeha ho reketiko atsoratra ny zava-niseho izay azo reketiny. Mandra-pahatonga ny segondra farany tsy ahafahako manao izany intsony satria ry mpamaky sy mpiainy malalako isany. Atody tsy afaka hiady amam-bato. Ahoana no nahatonga an'izany sy ny andohan'ny tantara ozy ianao? Toy izao ary ka enoy tsara. Ianto angamy izay tonga izay ary tsy henoko akory nahatonga avy amin'ny fiarany a. Gaga hoe nakay zary fa faratiana. Napiripirina tao anaty debara tao akia. Taratara ianao izany vao tonga? Sa be asa be e? Mbola ndresaka tamin'ny ezaka ary e. Mafana be ny andro. Ka eo indrindratsika izao. Momba ny andro mafana ve? Momba nareo sy ezaka ny tiako lazaina ry ando a. Za fantatro tsara fa tsy sarotiny satria tsapako tsara izany hoe tistiany izany fa teo an'ny ala. Fa i colonel Tonton Fulgence ve? Fanga teo izy? Teo dia teo tokoa izy. Ary tsy faly loatra. Tsoriko aloha e. Satria nisy fotoana hono izy indroa natazana nareo sy ezaka lavitra. Niarany dola sy mifampitatana. Zany ve? Eno a. Ka fantatro ihany ny toetrany, sarotany sy masika. Indrindra moa mahakasika anao. Dia ahoana ozy izy ry fafara? Za aloha tsy nandainga e. Mifankaty iando sy ny tovolahy ino a. Dia ahoana ozy izy? Ankety be amin'ny miaramila e. Ohatra ny fanaony ihany. Efa firinany ny rahany. Iza tsara ny tovolahy iny, zanak'izy, aiza iny mipetraka. Inona ny asany sy ny sisa e. Fanina.
Ary kely foana ny tsy nahazoko sazina sanction fa angamba hoe ratsy fitaiza. Marina e. Mezanao fotsiny efa raha ianao no nahita an'izany a. Raha vavindreninao solon'ny lantoka tokony ahitaiza sy fietsaranao hony a. 13 taona ny ary fa faratiny. Izy ve raha an'izany e. Fa tsy mahalala ny fulgence. Oay, iny tokoa ary ny ianao fa defa miomany ianao amin'izay avaly azy fa za aloha hiala kely a. Ankevitry ny efa naraha-maso angamba ny fotoana nodinao teo. Bonjour, tonton Fulgence. Salama tsara ka. Ary zatanao manao ahoana ka? Salama ka. Tsy mahagagako. Dia izao aloha ary. Valio tsara ary aho. Izy ny tovolahy iny. Tovolahy isa? Iando a. Mba tsy hampahasarotra ny resantsika mianaka, dia valio ampahatsorana aho. Fantatro tsara ny tiako lazaina, atsy voandroany ano nahitanareo niaraka. Iezaka ve? Olo tiako indro tonton a. Tiana hatramin'ny oviana, Hatramin'ny nahitako azy. Mandalo direct zany. Sa tonga dia latsa-damba amin'izao tovolahy miserana amin'ny sarozo rehetrarehetra izao. Izaho kosa Aka izany no izy. tovolahy tsara toetra sy atokisako ezaka. Tiako izy. Azy tiako. Fantatro tsara ny toetra ny hatrany 5 volana nirana izay. 5 volana? Dia mandra-pahoviana no mbola ifampitaritarehanareo hitapoky hitam-pirenena ohatran'irenika. Sady ilalao fitiavana fotsiny fa tsy eritreritra tandrona matotra mihitsy nareo. Ka izay ne manana tanjona hivady mihitsy e. Fa Arovina e. ifandrezaka momba an'izany mihitsy izay. Fa ezaka no mbola milaza ny anangona vola kely aloha. Fangaso mera. Miasa ezaka ka. Miasa izy. Amin'ny orinasa iray eny vato eny. Aiza ny ray aman-dreniny? Ny Ambobao. Ny mamany no any fa ny dadany efa maty. Zao no izy riando a. Hatramin'ny nahafatesany rainao a, dia zanako ianao. Ary tsy te hanandratra aho. Ny faranao no tsy haiko izay eritreriny aloha amin'ny raha vavindreninao azy. Raha akamboty ianao a, tsy vato boribory akory fa misy anaisy. Ary ataoko angamba fa ampy fitiavana tsara ianao ato. Tsy nisy zavatra nangatahanao ka mbola nolaviko. Sa tsy marina zany? Marina. Fa eo amin'ity sehatra anankiray ity kosa, tsy ekeko raha olona tokony hanimba ny fiainanao na hanala barakanao kosa e. Inona ny tiany tonton olazainy e? Zao riando a, amiko tsy olona ohatran'ireny no tokony hovadinao riando a. Andray, fa maninona izy ary? Olona tsy mieritreritra izay roso aingana amin'ny fanambadiana fa anadalanao fotsiny angamba. Tsy manana eritreritra an'izany ezaka ary tonton a. Efa nilazaiko ianao teo fa mbola miandry vola kely izy. Zany isiko. Olona tsy manambara ray vety zany ve no anampady? Angamba raha moro zany miahankohonany. Sa manantena harem-bady. Mino angamba fa efa fantany tsara ny momba anao a. Nandritra an'izay 5 volan'izay. Tafa oatra loatra ny teninao ry tonton a. Tsy ezaka mihitsy no anatenana iandry sy harem-behivavy. Ary izany mihitsy aza no efa nampiady anay. Ny herim-pon'izy lehilahy manokana ny tiany hanorenana ny tokantranonay fa tsy misy idirany aho. Ka raha lehilahy manan-kamboatra an'izany dia asaivo miroso ary izy. Fa tsy tiako ny manala baraka ny anarako eo amin'ny tany mamonina sy ny firenena. Satria ny voninahitra ao no arovanao mafy. Ka maninona moa zany? Voninahitra ao anao koa zany fa tsy hoe ho arery. Tsy voninahitra azy vola no hitiavako na tsy hitiavako olona sy ampidirako amin'ny fiainam-pitiavako e. Vonina ny vady zahay fa miandry fotoana kely fotsiny dia izay. Ay, dia zao ara ny teniko. Atsaharo aloha ny fifaneraseranareo. Mandra-pahatonga ny eto anatrehana sy fahafaratiana. Ka hoe angataka anao ara-dalàna dia vita e. Satria nahoana ary tonton? Raharahnareo tsy fampiresaka kosa ve izay nefa mifankaty e? Sao dia tsy rariny. Asa aloha raha tsy rariny aminao fa dia izay e, izay. Tsy manaiky ataonao fitondrana miaramila kosa ary tonton a. Sanakao a, fa tsy ho leo ambany fifehezanao akory. Ny ahasoanao nanaovako an'izany e. Nefa dia mifanohitra amin'izany fa tsorika aminao e. Mahafanafana izany adihevitra ao ambany eo izany. Mitomany ando. Zavatra izany tsy zakan'ny colonel Fulgence mahita azy latsatra maso. Bon, eto aty ary zany tovolahy zany amin'ny sabotsy fa iresaka aminy aho. Ary atsaro ny ranomasonao fa mandreraka e. Hitako eto fa tsy maintsy lefitra ihany ny farany. Masika be ronono nefa tena tiany ando. Ataony fa zany angamba mahasambatra azy.
Tsy tsapany kolonela tokoa izany hoe tena tia. Asa no izy tsy manambady mihitsy ve mahatonga an'izany? Dia asa lahy. Misaotra tonton. Izay fa lasa tsy misy zavatra ilainao anga? Tsy misy ka. Ary mandeha tsara ny fiara? Mandeha tsara. Ary ny asa Milamina tsara koa. Bon, mandra-peo anary asa positolakandro zany a. Veloma Martina. Andenga? Veloma kolonela. Mbola tsy tonga ato foana anto. Mbola tsy mirava angamba. Nefa miraika amby folo sasany zao. Dia inona indray ary amin'izany resaka lazainy izany? Andaso avy hoe dia hoe teo ka. Iny ny anao vavy. Manao andre? Salama. Otry, fa misy inona ohatran'ny tezitezitra ha? Bedy ahy Bedy? Bedy ny ampiasana sa? Ny ampiasana ve dia bedy ary ezaka fa aza manany ihany Toko mondry ny taliaoko. Ka inona ary Bedy ny tonton Fulgence. I kolonela? Hitanontsika senao niaraka nitositoso mifampitatana. Zany ve? Ko tsy natao hoe inona olo tiako aky dia vita Vita an'izany mantsy izy ty aminao Tsy fantatra tokoa tonton Fulgence. Izy dia anaika hita hifampitaritarika aminao ety an-dalana ety hitan'izao olona rehetra zao. Ka tsy azoko hoe inona maharatsy an'izany mpifankatinga etsika sa le miafinafina indray izany ny tsara? Amiko sy aminao tsy maninona izany. Fa tonton tsy ety amin'izany Sady misy marina ihany ny azoko. Efa 5 volana ange izay ny faneraserahantsika Eny, dia maninona arika Dia maninona ahoana? Fa ezaka ve manany ihany ahy Otry zary ny tena faran'izay matotrako. Efa impiry ihany teny taminao hoe aleo aroso amin'izay ny raharantsika. Efa tsinjiko mihitsy mantsy fa raha fantatry tonton Fulgence le izy dia zava-doza. Ka efa impiry amonina nazava tamin'ity fa miandry fotoana kely aloha tsika sandry tsy mahatoky ny fitiavako Raha kolonela tsy tia lalan'izany ry ezaka. Ny zanany manambady ny azo ny fantany fa tsy tovavy irolona moto miaraka amin'ny tovolahy tsy fantatrerana Antananarivo nalabaraka azy eo amin'ny tafika. Afaka mpahafantarina azy nge ahy za tsy mandà mihitsy. Ianao mihitsy ny sarotra ifampiresahana ange. Za re manome sosikevitra hoe ndao atao fa raha resaka vola misy ety amiko. Dia mbola averiko amin'indray ry anto fa tsy mety amiko ahy le hoe ny vehivavy indray no iantoka ny vola anaovana ny sisa Zao fomizao foana ny ianao amin'ity andro efa sarotra ity. Eny, keko fa sarotra ny andro fatazoniko foana kosa ny fomba malagasy satria zava-dehibe amiko izany. Lehilahy mikarama ange fa tsy hoe somera ry andro Zay le ambopo diso toerana izay. Tsy ambopo izany amiko fa tarigetra ry andro Sao dia tsy teraka tamin'ny 1998 ary ianao ty fa tamin'ny 1790. Andro ny dada be. Malagasy ahy izay ny azoko lazaina kia. Ary tia tazona ny kolotsaina malagasy raha mbola azo atao mba hananako maha izy ahy eo amin'ny fiainana. Dia atezitra indriva izany Tovolahy komplike be loatra ianao ry ezaka. Aza vao amin'ny teny malagasy eky ny dikan'ilay komplike fa tsy haiko Sy mampite-hikapoka amin'ny vody kiraro mihitsy izany raha olona. Aoka hikapoy ary raha indriny mikapoka ange ohatran'ny safosafo amiko Tsy re mahasosotra tsy. Ary eo ary aloha bizo kely raha sosotra Tsy ilaina fa sao dia mitsikilo anoany indray tonton Dia ambanany amin'ny kalaka eto ve tsika? Asa An'izay le molotra kely rehefa tezitra mahafatifaty marary nge izany tsongo kely izany marina Zao no izy mitady anao tonton Fulgence. Amin'ny sabotsy miandry anao any an-trano izy dia asa vao aminy eo izay hevitrao. Zay amin'ny firy ake? Tolakandro. Ay, vonina kia. Tsy mitsoka didy sy tsy matahotra vavabaso o lehilahy zao Ary ndao andefa gaga mihitsy ry mpivarotra epicerie apiterie. Mety nalainy sary ngambo Angamba atiriny lafa tsy mitondra fiara. raikitra zato isan-jato
Fa tsy nanalasopy kely ve aloha aleo tonga dia modika. eny arika mikararindre. Mansory azaka. Efa ao ve izy? Efa miandry amin'ny salon aho. Midiry Miarabanao mon colonel. Salama. mipetrapetra ezaka. Misaotra ke. Ay ianao le tovolahy manadalanjanako Sanatria tompoko. fa hoanao fotsiny inona ny tena tanjona kendrenao zany Mifankatiza isy andro ary mikasa ny vadika. mikasa sa tena vonony Vonona ny vady zay mon colonel. roviny io Misy zavatra andrasako kely. vola olona tsy manam-bola ve dia anam-bady amin'inony zany no eritreretinao amelomana vady aman-janaka sa mana tena rendrafozana araka amin'ny fitenenana Ory tonton mangi ianao ry ando tsy ianao zao nresahako fa izy mipetraha ianao Raha nanantena sy ny andry an'izany tompoko efa ela ny vita ny raharahanay fa ny tsy fitiavako an'izany indrindra ny mbola iandrasako. Tovolahy miasa ary salama tsara noho izany afaka mitady manana ny maizy azy ihany koa na dia madinika azy. kapofo amiko ary zao ry tovolahy ny andrasoandraso a mandany zara ary ny ela maharainy roa vidia kaja vidiam-boninahitra ko satria tsy nitany ny fady fa nivavam-bahoaka ary manana ny maizy azy koa zasolondray ny eo anivon'ny vahoaka sy ato amin'ny firenena Fantatro tsara zany mon colonel. ka izao noho izy tsy manana fotoana betsik'olonanina zao fa izao noho izy manome tapabolana anareo anatanterahana ny fisehoana sy mivodiondra raha tena ty ka von'ny vady marina nareo tapitra Eny mon colonel. dia ampitao any amin'ny ando ny programa dia hoeniko eo Eny tompoko. zay fa lasa ary izy neny faranareo teo ry ando any ambony angambo izy. Za koa andeha aloha fa manao velomanareo Efa tiriko any ambavady lahy. Mandra-piona mon colonel. veloma ry tovolahy Mialatsiny alesy amin'ny teny tonton teo Inona moa ny lahandritsiny amin'izany raharinay inge raha sarotiny amindrizy masika loatra ka tena manafotoana sady tsy mifidy vavavoaka ka efa zatra mibaiko tafika izy ka zay indrindra zana ny afa tsy miaramila ny akory. fitiavany andrika izany driando Tsy tia an'izany mandeha fera fa ndriko nge raha tsy nisy azy zay fa aleo aloha andeha kika. Zay zany ny ianaoko reny ando miteny hoe ataony raharaha ianao tsy mety mangatakandro foana Ka raha zay vola avy any amin'ny kosa aloha nanantanterahana an'izany tena tsy mety amiko roneny ka nahoana kosa mory efa hifanarahany volanareo roa ikambanana ihany ange zany. tenao roneny ary nareo sy izy mihitsy ka ny tsara amiray tranoko. Matahotra ny ola-tsaina nga raha misy ny ady any aoriana Iandro indray aloha dia tsy havita an'izany amiko tia loatra nge izy indrineny fa ianao aloha mivera tena ihany maninona indray ariary neny ka mihamian'andro manalina mihitsy ianao amin'ilay fiafiana diso tafahoatra fa maninona ka raha tsy miafa nge tsy hangona mihitsy farany dia hosozanina taolana mitsangana eny raha za aloha ny eo amin'ny toeran'ny anto tsy hanambady tovolahy taolakatsaka mihitsy ahy tia ny foana na maninona roneny ary ny fitiavako azy koa no ezahako ohatran'izao mba hasambatra na eo atokantrano any ariana any ny ianao moa efa reny zanak'olona mpanana sady amboniny ireny ny antefaniny safidinaoko. Iny ny tiako roneny iny no anjarako fa fantatro ny anjara nga mifidy saranga zany ka Eny izy aloha tovovavy tsotra sy sarika fa ny momby ty rahanareo tiako aiza zany zao no atao inona no atao any aminy ka ho aiza moa zay ny fomba aleo andeha ara-pomba malagasy mihitsy alatapa-maso tsakarano sy ny sisa re dia ahoana ho sisy kolonelina amin'izany otry malagasy nge colonel Fulgence fa tsy vazary neny asako toran'ire mihaja fanody Fulgence angamba no anarany teo raha tsy diso ay ve
sao dia mahita azy hoe fotsy be sy miendrika karana ianao dia hoe tsy gasy iny fantany tsara zany fomba sokolotsainy zany. ay kosa tsara zany dia afary zany dadatorasona ny mahajanga dia nyzao roneny sy izao raha ho afakako. namoana izy ny tsy ho afaka tena ilaina angizy izy rery sisa ny solondray aman-dreny anadanako izy dia dada faramahandry. mahandro moa hitanao aizy olona mitety ranomasina tsy hoe any aninona dia any aninona tsy fantatra tsony na matina velona firy taona zay. tsy maintsy horetsika foana raha sanatria misy vaovao ratsy mino aloha fa mbola any izy ary tsy maintsy mbola ho avy eto ndray andro any. engane fa na za koa aza nge malahelo azy tena ela tsy nifankahita mihitsy tsy misy afa-tsy izay telo darery nge sisa mantsy. neny za nge tsy manana dady anterana tsony aza matahotra ianao fa ataoko izay mety hiezaka. tsy vola ny tadiaviko aminao fa le fikarakarana eno ilazako raha sonina fa le datin'ny rarano tsy fantatrako. raha mipitso enonao ny daty fa iresaka izay sy antoka. na reo roa ty dia tena mitovy mihitsy izy kambotiray sy reny ianao kambotiray. za manana anaoko izy koa manana ny kolonelina sy ny neny farany izay tena mahavita be mitovy amin'ireny mihitsy. efa faratiana moa tsotra tokoa aloha iny vehivavy iny mifanohitra be amin'ny afilozensako izay aloha fa andeha tsotsotra akaina kely ahy mandehana mihitsy fa lalo maso velona tsy. vely akanjo rehefa faratiana maintsy tanora kely iny ve ntianao? mitovy any lokon'ny ranomasina tamin'izaho teraka ty. ay ve zany amin'izay zany fantatra tsara hoe teny ambony sambo iando ny teraka. Zany mihitsy teny ambony sambon'ny colonel Fulgence zany nanaovana azy hoe iando. mahita tao ary ny kiraro ahoana? Ny kiraro sy ny poketra reto mainty. oe tsara kosa ty kiraro tiako zany ny aza n'izao mba inona reny anaovako amin'io akanjo mifafaratiana ray armoara be reo tsy anaovana akory. eny fa iza amin'ireo ka izay tianao ihany re faly be ary fafaratiana feno fanantenana ny foko. ny amin'ny inaka izay ny amin'ny fiainako avy inona moa mampanahana matokisan'Andriamanitra izay sy tonton Fulgence koa mbola ety ihany manao an'izay vita. misaotra fafaratiana tena solondreny marina tokoa ianao tena avatra tsy nanambady mihitsy ny taiza. tsy misy afa-tsy izay roa vavy ene za sy miora reninao solondreny koa izy tamiko fony nianatra izay satria zoko vavy matoa izy. fa vadika ny resaka io 23 io ihany zany no anaovana an'ilay fiancé anareo. io tsy miova tsony efa tapa-bolana ny fetrany mentontonko inona indray dia amin'io indray no raketana ny datin'ny mariage zany. fa mbola tsy fantatra izany mety ho elaela indray. fa nahoana kolonel anaka an'izany ka hiezaka mbola manangom-bolako ndry ko raha pinao amin'ny volany efa niteneniko an'izany mihitsy fa be ambobe ny ianao lahy tsy zany foana ve ny mampifamaly misy marina ihany aloha ny azy lehilahy izy ka mba te hanana amin'ny maizy azy. ary nareo sy izy mihitsy kay ny tsara amiray tranoko mitovy toetsaina zany anga andeha karakara aloha fa eo anaka. manahoandry salama tsara. inona vaovao misy ilandrianga alaiva teo ara-pitso maraina fa hividy boky atsika. aleoleso mba hiaraka niperatra azony lavidiana fa le boky mantsy mba tiako hitovy amin'ny lokona akanjoko. fa inona le lokony ka? izy rehefa tonga tela dia hita lahy eny ary
andeha taksitsika izany ko moto kosa ve ny hitondrana boke Fa maninona raha ny fiarako? so dia adonako any ny fiaran'ry tsara tareny fa aleo taksika Enary rehefa izay no tian'ilay rapito zany bizondry Bisou elahy. Tiara-baina zany nareo roa fa vita somatsara mifamfonareo. soatrandrindra dia ho lambana koa ka hoaina ny fetra rerakizy mahaiza mifankaty tsara dia aranjaza lasazavavy ry izy roa Misaotra reto soatrandrindra arabainy zany ry andro sy ezaka Misaotra tonton Fulgence. vita izay ny dingana voalohany vo savaranonandro fotsiny iny miandrandra ny dingana faharotsy oely zay ka araraky ny eritreritrareo roa viny zany ny daty ny soratra sy ny mariazy Zay ary le nahiko. Tsy anaiky mihitsy tonton. ohatra zay atao mifampijery fotsiny nareo roa fa tsy mamaly roa vina rezaka fa ianao ny lehilahy mba tiako fantatra misaotra anao mon colonel nomba ny soratra sy ny mariazy dia aleo ngamba angataka fotoana kely raha sitrakareko azafady indrindra fotoana kely hoe ahoana moa zany raha vo elaela mantsy dia eo lay fantatao tsara fa tsy anaika rehefa miroso dia miroso hatramin'ny farany raha izay fisehoana sy vodiondra anie tsy misy dikany amiko anefa dia zava-dehibe io kolotsaina io mato ny tolo ny teny hoe tsy mitaribady tsy lasa ambolodiondry misy antony ko angamo ny eritreritrany hoe hitarika ny andro tsy vita sohatra sy vodiondry sady kosa sanatria zaty ianao ry tovolahy tsy zany kosa mon colonel tsy zany ny tiako lazaina fa hoe manana ny lanjany teo amin'ny tolo tokoa zany hoe fanapahambolodiondry zany ataontsika kehitriny hoe fiancé moa zany angamba fa amiko aloha dia dingana sy savaranonandro fotsiny iny tsy azo lazaina ho tena fanambadiana raha izay fotsiny marina ange zany fa tsy manday ka iverina eo amin'ilay daty raha alohatsika le fotoana kely no lazainao sa afaka mamaly amin'izay nareo fianakaviany ianao reny ohatra na ianao nadany reniny io raha io indray aloha dia miankina amin'ny ihany colonel na miankina amin'izy roa ivady koa raha iando angambo zao no anontaniako raha iando angambo zao no anontaniako satry ny aza raha pitso dia raha pitso ihany Aiza koa no hoe raha pitso ny akanjo aza avy mbola ho zairina ary tonton dia eny ary any aminao zany ny fitenena rezaka lehilahy fa masahia tsy afaka metraka daty marina angamba aloha mon colonel zay ny tena marina ny azoko ambara aminao dia aza matahotra fa tsy ho ela loatra akory zany nisy vodiondry vitsivitsy any angamba natrehako teo amin'ny fiainako na dia tsy ahy aza fa mbola tsy nisy ohatranytika miala tsiny raha ohatra nanohana anao mon colonel tsy afa manoatra zao no izy aleo zany mety any fotoana tsy mihoatra ny 3 volana izay ihany mihoatra an'io dia tsy anambady zany andrema to hiesaka malalaka loatra angamba le délai bon vitiny fa toy izy ny lanonantsika ary samy mameno ny verany dia manangana azy alohan'ny rosona amin'ny sakafo sa ahoany alefaso andao azy ataovy re Antokatranareo roa kely. ho an'ny fitiavana sy ezaka. ho an'ny avina sy ando kely dia ho an'ny soratra sy ny mariazy ihany koa efa tonga ato makaina kely fa rera-dasa ary neny aza mamony tena manao ny hainao tsy ho zavatra ho hainao ry ezaka am'ty rialina veranga vo mody isak'alina zao ka manao supplémentaire amin'ireny ange ajanony ihany zany supplémentaire zany fa raha maharary eo ange ianao tsy hahavitanao akory ny vola ho azonao amin'izany za indray tsy mararirary foany zany ry neny zange mafitoto aza be ambo fa olombelona nofo sy raha ve tsy harary ry ezaka fa dia efa mafitakininona moa zato ianao aza dia atao izay mampiferina ina reninao ry ezaka eny ary ajaniko le supplémentaire raha izay no tianao izay sy dadatora saony nefa nyresaka fa misy vola kely omeny rehefa tena ho atao ny mariazinao misaotra azy zany ko afaka mity koa nge le ombeny ambany vohatra
ikalasada fa tsy ikalamanja akory raha hoe izay no mahavany olana. Sanatria kosa Oriezaka. ezaka indray tsy mivary-pananana an'izany. Andre? Anangona aza tokony efa eo am-pelantanana indray ve no vokariny iny aleo ezaka ihany ka. Eny ariko. Sarotra toranao fa tsy vitanao rery nge io e. Ny vola fitady ny herim-po fanary. Tsy maintsy vita io roneny aza matahotra izany ianao. Eno a. Fa ohatrany misy olona nge ao mba vady eo izany fa ndana aloha jereo e. Iando angambo izay. Efa nasiako anjara viliany ato. Ka tsy andony tao fa fakitera nanatitra taratasy ry neny. Taratasy inona? Rekomandelo izy dia mbola nisoniavitroko. Fa taratasy avy aiza? Ohatra ny avy amin'ny dada Fara Mahandro ty amin'ny anaran'olo izy. Marina ve? Aiza hoe? Iny soratanany mihitsy io ka io. Eny marina. Fa le fitomboka ange avao mahajangy izay no mahagagako. Zany ve? Sao dia ao amin'ny rasonina kosa ary izy. Asa sokafy alorony eny dia vakeo Ay, andraso are. Andraso hoe mahajanga ho an'ny ary sy ezaka. Manantena fahasalama tsara nareo mianaka. Za manoratra dia salama tsy manahy. Tonga eto mahajanga miantsoneto ny sambo. Efa 3 andro izay. Ay ve? Toy izy roneny toy izy. Rasy misy taratasy karakaraiko eto amin'ny doanina. Ato amin'ny rasonina io manoratra io. Reko fa natao rarasy ry ezaka. Arabaina dia maharitatra amin'ny farany. Aza matahotra fa ho avy hitondra ny anjara birikiko. Tsy mandositra didy sanatria hitanao ary izany ka tsy maintsy higato ny eto Antananarivo amin'ny zoma raha ela. Sady misy resaka izay tiako atao amin'ny sery ezaka. Inoko ahasoa an'se le izy ka mino fa ampazoto an'se. Dia izay fa mandra-piona sy mirary soanareo mianaka dada Fara Mahandro tsy manadino soni. Indray ela ny ela marina fa ho avy eto Antananarivo ty Mahandro. Firy taona moa izay? Efa taona. Efa an-dranomasina ange izao ny fiainany sy tontolony. Dia ny sambo ny tokantrano ny areo mpiara-miasa aminy ny fianakaviana. Izay mihitsy. Enjana ihany ty kapiteny sambo ty ka. Iza tokoa moa ty le anaran'ny sambony teo? Anita. Anita, eny tokoa. Fa lasa aloha ny saiko ny amin'ny resaka dada Fara hoe ho ataony amiko ty roneny. Rehefa tonga eo izy ve tsy ho heninao ihany fa zany koa dia atao malasa saina eo indray. Zany eo mba vady eo izany dada Faranareo fandana voery ezaka. Teny dada Fara Mahandro mariny miaraka mikatokatatra. Ho avy dada Fara. Manao ny dada Fara? Salama le roa. Tonga solo dada Fara. Misaotra. Ao ve ny reniny sy? Ao izy ka. Mandrosoe aleo entiko netana fa ampidiro ny fiaranao ary. Ody ry ary Mansora parany Izay le anaram-bositra taloha. Ka manao nadolo nareo ato. Salama tsara ihany fa misaotra Tena ely zany ary mahandry Tena variana ny anaty ranomasina any nareo dia adinonareo mba amin'ny fianakaviana marina. Ay zany hoe adino e. Hitako. Tsy maintsy miverina foana raha mbola tafaverina. Ny asa ange no mafy dia tsy afa-miala Zany Zao vao mba afaka ko. Reo aloha voandalany. Ndray misaotra betsaka. Atao veriry eo ry ezaka. Ary misy ranomasina mitavovango ve aloha amin'reto voandalana netiny dada Fara reto raha zany kosa aloha dia tsy misy fa raha hoe ranomasina no ilainy sy dia andao hoany. Sady aka ny se mihitsy zao natondriako. Nga
Fahoana ry dadafara? Arapaina aloha fa vita so ny raharaha Misaotra indrindra dadafara. Dia mba asa eo aloha izany vinanty keliko izany sia. Ka izy aza mbola any an-traniko. ko raha tsy ohatry ny antsika taloha izy tiry mahandro hoe vita vodiondry dia mahazo mody a. Ino avelan'ny kolonelina ivoaka eo raha tsy vita soratra sy mariazy? Kolonelina? Kolonely Fulgence Ralahandrainy le mitaiza azy izany fa izy nge efa kamboty. Fanojo Fulgence ve izany? Ay, fantatro tsara iny fa tsy mahafantatra. Zany ve? Ary taiza ny nahalalany dadafara azy ka? Tao amin'ny serana ny lohan-daka. Niantsona teo izay. Izy moa avy any Lisbonne moa izay ny ampita ho any Salvador tamin'izay. Ay ve? Aiza daholo reto izany toerana lazainy mahandro izany a? Lohan-dalo any Angola any Afrika Atsimo. Lisbonne ny Portugal raha tsy diso mahay se sady serana na goava be io a. Ary le ray? Salvador ve? Any Amerika Atsimo iny. Ary mandengy ianareo izany marina tsy ho tapitra voatetinareo daholo ny ranomasina. Izaho kosa arahary mbola misy ihany tsy nitetezina ka. Zany tahaka ny any amin'ny ranomasimbe Arktika ohatra. Ny manamorona ny sisitany rehetra aloha dia ny ankabeazany efa hita satria ny anay tsy inona resaka varotra fa tsy naviry de plaisance amin'ny atsondry zalako. Tahaka ny andry colonel Fulgence zany zao navire de plaisance. Le dauphin io sady tsara ny sambony fa oviana ho zany nareo ny fankahita tamin'ny colonel voaingana ve? Efa elaka 10 taona lasa angambo zay. Fa tadidiko foana izy raha hitako tamin'izany izy tena mbola nijihana commandant izy. Efa ela tokoa zany. Voavaly taona nge zany anto tamin'izany le fofombadiny si ny mariazy sy ny soratra sisa ry dadafara fa tsy misy ny vola. Ny fisehoana sy ny vodiondry moa efa vita tamin'ny tapa-bolana lasa. Ny kolonelina tsy manaiky fa tsy maintsy atao anatin'ny 3 volana hono ny mariaziko. 2 volana sy tapany zany zao sisa moa de vitantsika fa aza matahotra mbola misy 2 volana sy tapany nge zany ka vetivety tsy hitahita akory nge zay dia tonga ary mahandry. Mahavita Porto Rico Madagasikara tsara tsika le roa amin'izany tsy azoko tsara ry dadafara ikaraha miseho ary azo vola be fa zao aloha tia aloha ny anjara biriko tamin'le vodiondry iny ray sorse to vola be misaotra betsaka rery mahandry fa tsy azoko le hoe iasa ve? Iasa dia azo vola be zao n'izy ary nalefa congé daholo ireo matelo 20 volana nefa teny ambony sambo izy ireo ary saiko moa no anatin'ny contrat eo amin'ireo vady amanjana sy ny fianakaviana izy ireo rariny kosa nge zany rariny mihitsy kosa raha 20 volana tsy nifankahita tamin'ny havaniko. Zay mihitsy nisy moa niteraka nisy ko ireo fianakaviana maty nefa tsy natrehana. Anjana ihany aloha le izy zany ny fiainany tatsambo rary eno hoe fa maty aloha na mekanisien na mpahandro tsy inonako oatra ny asa rehetra ihany io eny zay tokoa aloha Zaho kosa nge saika neritretra mba hijanona kely fa nisy fiangaviana tsy azoko ny alana tamin'ny ora farany zany very dadafara namako Australiana mipetraka amin'ny Venezuela zay Johannes Olivera no anarany. Mpanambola be zany olona zany Mpanambola? Na vita be tamiko zany ny angavy izy fa manao aferana vanilla sirofle izy afera maizina ve? Tsy azo anaovana an'izany ny samboko. Varotra anao taony zany hoe mividy dia manondrana. Ay ve zany daholo nge ny ataon'ny miliardera any amin'ny zareo amin'izao dia inona ny angaviana anareo ry dadafara? Aka vanilla sirofla 12 taona amin'ny seranan'i Elisabeth Afrika Atsimo dia manatitra an'ireo amin'ny Porto Rico dia miveriny tsika tsika? Tsy azoko hoentiko si isengele maniry tangina sambo raha teo za raha teo koa moa tsy ampy matelo ry dadafara zany nge tsy mahay manao matelo
taiza no hitako hatramin'izay nenako zany ka tsy dia zany loatra nge ny ilako nysi fa nahandro sakafo azy dia mba manampy manao dia sazo manko ohatra zany ko ve dia tsy ho vita an'si ty olona kozatiny ity ve no hibatabata tsy hitsingidina any anaty ranomasina any aza ataonao an'izany kosa izy rary tovolahy matanjaka be io za ve moa hibaty izay tsy ho zakako fa tsy hany ny olana zao ny olana dia za le miasa ataoko aiza ny asako ny sampoko nefa mahavita mandeha 40 neu ao anatin'ny ora ray ino ny tia neu firy zany 40 neu zany aloha afanganam-pandehany sambo aloha nydikany hoe neu na vitesy zany ny 40 neu eo amin'ny 74 kilometatra eo izany hoe sanora zany ny vita amin'izay ny ray andro zany raha totalina dia mahavita 1776 kilometatra eo ny ray volana zany ny ray volana zany dia azo ny se tsara 1776 kilometatra ampitomboana 30 andro dia manome 53280 kilometatra ka eritrereto fa raha Porto Rico Madagasikara mandroso miverina nge 13000 kilometatra ampitomboana roa 26000 kilometatra zany ihany tany fa raha mandroso miverina eo amin'ny 53280 kilometatra ampitomboana roa efa 106560 kilometatra ary tena tsy misy hohanina korika izany ko efa hoe tsy misy hohanina nambola iveriny indroa ary tsika fa zany hoe sy maika fotsiny tafaverina tsara mbola malalaka be tsika amin'ny fotoana anaovana ny mariazy sy sady tena ataotsika manetriketrika mihitsy io zany migaranty an'izany le roa dia efa manantena fety be zany dia efa manantena fety be mihitsy ary ataotsika mitranga ny lelan'ny kolonely zany izy zany volange samy manana fa ny tena fotsiny tsy mirehare zay zany mondrezaka tsy misy asanao saina ntsony zany fa dadafaranao nefa migaranty ny mariazinareo eny zany eo ihany fa inona indray mbola mampisalasala an'si sa tsy tia anakarena iando ny mampisalasala tsy hahavelany andeha lavitra ela be zany mihitsy raha tia no vitaingana ny mariazinareo ry se tsy maintsy havela an'si ataoko ahoana ry ezaka ny tsy ahitanao ray volana izany tsy vitako zany ka vetivety aky izany dia tonga ry andro ndray andro azy efa malahelo be zay avy tanyna rahantsika aingana eritreretiny vao tonga avany dia atao fa tsy miandro roa volana zany pisokeloko ianao efa nyteneniko fa zaho manambola anaovana mariatsika nefa tsy mety foana ianao ka efa fantatry fa tsy tiako aky zany ataovy eo amindriny toerana raha indriny lelaka io ampomponao disy toerana io foana indraindray mandreraka mieritreritra anao ry ezaka mariny dia tsy tiandrivy ahy zany ka aza miteny teo foana hoa ianao doboka mihitsy ve kiny lamosinaiko kay marina aloha idobokany ka maninona raha ndao anaraka anay ianao andana miara mitonton filo zany sa raha velany ary raha tsy dia azo teny gasy mandeha miaraka amintsika nge fafaratiana fafaratiana tsy mahazaka mitaingina sambo zany afineny dia tsy hahavelandry avy zany ao valimo ahy hijanona mantsy raha hoe tsy hahavelandry nge fa tsy maninona avelako ianao satria efa faniriko hatry ny ela le izy ry ezaka ary satria koa nahoana ry andro satria koa aty ranomasina na ranomasina ndreniko faharoa fa natsipitany ny tavoniko ary oseanina no anarako dia rehefa eny ianao ka mandalo ny ranomasina be Atlantika avaratra dia tsarovy hoe dia tia niteraka le malalako dia tia izy no nahita masoandro voalohany ndry eny akia tady tiako fa misaotra faharovinina reo no anainga afaka 3 andro
anatitra miaraka amin'ny nenen'ny mahajanga ary velondre vo maika malahelo. Aleo amin'izao ihany ka aleo amin'ny alalan'ny telefona no ifandraisantsika mandra-piainga ny sambonareo. ay ka ninge zany ny eonantsika roa farany sa mbola ho avy eto indray indray rapitso. Vo maika manavesatra ny alaheloko izany rezaka. Ndro tsy avelako andeha indray ianao. Vazivaziko kan'izany. Zay haiko mba mitsika ohatr'izay akia. Zay vao mandra ny saiko mahita andifaly. Sitrako ny ahita ny toerana nalatsahan'ny voninko ry ezaka. Tsy mba tany an-tanindrazan'ny dadasineny fa tany anaty ranomasimbe Atlantika. Eny akia ary avy eo finoko eto atratrako ny malalako dia tsoforana ho tsara diary avy. Ho tsara mandroso tsara miveriny izany avako izany. Ny vavaka ataoko hombanao mandra-podianao somatsara eto an-tanàna indray. Dia mahavitasoa amin'izay atao. Misaotra kia io ary biso ny vadiko mamy be dia aza matahotra fa mampita vaovao foana ahy. Soavadiny malalako. Ka nanahoana? Enjakenjana fa nanaika any izy noho ny farany. Ay kosako. Sokozy aloha fa olon-dranomasina iandrina iny. Tsara izany ka. Ka za indray azo noatry ny malahelo hafahafa izany ko. Ho eo foana nareo rehefa vita ny mariazy fa za maiky. Marina tsy ohatra ny malahelo mafy azy izany ary neny. Aza medaladala io sy fa neta no maniny. Anainga vo maraina be ho amin'ny mahajanga angetsika. Ena ry dadafara. Fa niny ve izany tena tapa-kevitra fa hijanonjanona any amin'ny dadatorasonina aloha Aleo aloha mba haka-rivotra kely ihany 10 andro eo zay avy mody. Eny tsy maninona izany fa vao maika tsara. Mba miara manatrika amin'ny fialan'ny samby eo izany nareo telo mianaka amin'izay. Raha sonina José dia ianaoko. Fa aiza daholo moa reny valizy be rendrina iny Jereo ambany fandrinako ao roa ngamba no ao. Ao, vonina daholo ve? Vonina ka. Aiza le gitarako teo sody adino Efa andry sy fa andao anainga amin'izay Andao fa za niditrano Aingana dia midinina ireo mianaka fa afantatro ny entany Ao daholo afaka manaingo tsika ka. Dia velomin'izareo izany arivo malala. Firy izao? 3 maraina. Mbola matory be izy angamba soko. Amin'ny andro iverenaka koa ny eonantsika mpandresena. Izany ranomasina midadasika manga mahafinaritra hita mitaratra ao anatin'ny volon-danitra. Aiza io ny fifarana izany? Topo malefaka anonjana hianto dia tety tokoa izany miteraka ohatra ny azoko sara etsaina izany. Fa teo ny ovatamiko izany andro izany ohatra ny amaizina vetivety teo. Nivadika ohatra ny ranomainty ny volon-dranomasina dia jereo fa nidina moramora ao anaty ranomasina ny volana. Ohatra ny mampatahotra fa naninona le ary misy miranga izany sa rivotra ve?
ka tena tovavy mira mihitsy fa izy izany sady le feony tsy zaka sofotro ka maty Tadafara vonjeo e aizy Tadafara ohatrany zary ny to miteteza tsambo fa lasa iza dolo e Tadafara ory ezaka ina ary ty manofo miantsoantso ty zany raha tsy taira daholo ny tato anaty fiara mifoazy ianao ezaka fa aizy tsika atao anaty fiara ny Dadafara ho an'ny mahajanga fa aiza indray ay moa mahazava be tokoa zany andro zany finy ty mahazo anao manofo miantsoantso ohatry ny gaigy ty taitra mihitsy mahandry marina mafy tsy taitra biako fa naninona ny seteo e naninona restoria de nanonofy fa amin'ny firy aloha zao e de aiza ho izy tsika izany zao efa eto tapiketitsika izao ay ve ary ohatry ny nona zanyko nizay ilay feo sady mangetaheta mihitsy ka io amin'ny tavoahangy ny telefoniko zany andrikako reto SMS sy appel na absansato any ando dolo reto tena afa-baraka marina fa aleo valinaingana ka fananena riezaka satsy eny mihitsy ve ny anjoko sy ny afatra alefako efa atony firy zay nizay fa miantso allo manahoana kia salama fa maninona ny tsy mamaly ianao e azafady aky fa restoria nirotsorotry ny 4 rany Dadafarako zao mihitsy aho voataitra de zao vao hitako ny SMS ndre ay ve aleo tsy tantaraina le nofika de aizy nareo zao eto tapiketsa fa ndringa mbola matorika raha tsy lozaninonako fa mifiry zao aminao e efa ty ampiasana ay ve fa zao lesy nitapaka ny hevitra fa aka congé de andeha aka-rivotra kely alana Antananarivo loha mandra-piveriny lahy de hoaizy ndrika Tamatavy any amin'ny stantin'ologana baviny tonton e amin'izay mba mahatsapa akaiky ny lahy kokoa satria eny amoron-dranomasina ndry eny ary ataovy zay mety amindrika milaza fotsiny lahy rehefa akaiko tonga de miverina mody tana ok ary zay fa hiasa lesy mahazotoary malalako e aza donona ny mampita vaovao aza matahotra ndry fa tsy adinoko ka bisou mamy be bon voyage misaotra kia de arabaina tonga sonareo e misaotra indrindra salama daholo ve salama tsara fa mandrosoa e ary aizo zeka i mbola miasa fa ariva vo tonga eo e ary ny ovabenga izany tanàny zany tsy ohatry ny tamin'izaho taty farany efa firy taona kosa seny taty farany ndezaka raha tsy zao hoe hiaraka amin'ny mahandro zao zany de tsy ho aty aminay mihitsy ianao tsy hita fa zaho konge miasa ary dadato e fantatro ihany ny fivelomanako ary mipetrapetrary zatonareo aloha fa lanaky ny di e jano mihitsiko efa nandomana sakafo ihany aho de zay eo ny raha mihinana fa niaty koa tokantranonday lehilahy dolo tokoa moa zany nareo no ato ie za de José de jorony manampana ato karasonina tsy nentina nambady tsony hatramin'ny hafatesany Berta nge atao inona vady ny teny efa lehibe sady vitanareo lahy ihany koa ny fiainana ato ijoro ato manoatra noho ny vehivavy ato na nahandro na piritrano na sasalambako hay kosa tsara kosa zaniko mitovy aminay mianaka ihany zaniko zay aza tsy misy mpanampo ao manatolona latabatra rezaka ho avy andefa SMS vetivety aloha any amin'ny
antokely tonga soma tsara mety mahajangaka izay ary nivantana tato amin'ny dada Torasaona. Raha mpitso no eny amin'ny seranana dia anainga salama vendry mirary tontolo andro mahafinaritra kea tiako bendry. Aizany abeana sambo ty ve no Anita? Tia no Anita sambo fa le Anita olona efa any am-pasany. Iza to ianao koa zato dia tserany mihitsy. Fa afiriny abeany sambony olona io. Jereo ry avoan'ny ranomasina ry zao. L'étoile filante io. Sambo mpitatitr'olona na navira passager. Mahazaka olona 2,000 mahery io. Zany? Jereo ny abeany. Zany tokoa Eny ary marina ohatrany ty fa aiza aloha zany ny lalana miditra amin'ity sambo Misy tetezana miditra makeo Ndaso fa torony Dalia nareo. Manatosy atyry Dalia. Eny mo kapitaine. Sorse izy ny raha ary anabavika, zany hoe sokovavy zany hitsidika ny sambotsika izy fa mbola tsy nahita akaiky ary tsy mbola nandiny tao anaty sambo hatramin'izay ny aina ny tongony. Tena marina mihitsy re zany Izy kosa no ezaka zana lahy. Le ndresahako anse le araka amintsika hatramin'ny Porto Rico. Satria mo tsy ampy be dia be ny ekipazy. Mo izy koa efa naniriny andeha sambo hatrin'ny ely. Marina mihitsy zany aloha. Dia faly mahafantatra anareo mianaka tompoko. Dia izy kosa ary zareo mitalia mahatelo ako iry ary efa ela nesana niaraka tamiko ihany koa satria vao 17 taona izy dia efa nitetin'ny ranomasina niaraka tamiko. Zany Marina zany. dia faly mahafantatra anao koa zany zay ry tovolahy. Toraka zany koa. Dia Dalia no hitarika anareo hiakatra ny anaty sambo any fa za aloha mbola haka ny taratasy fahazoan-dalana amin'ny komiseratseranany. Dia anao sony ihany koa fa zao aloha meo akely aloha ny karapanondrony sery ezaka. Mila karapanondro koa. Dia mila an'izany sia. Mila autorisation nge fandehanana sambo ilainao hitodolo ny lisitry ny mpandeha, ny antony sy ny toerana lesiny sisa ohatrany any amin'ny seranam-piaramanidina ihany. Ve iza nanapo hoe maro ohatran'izany ny taratasy karakarainako. Misy tompona andraikitry ny seranana nge dia ny APMF zay fa oeto andro zareo ry Dalia. Ho any amin'ny Talia aloha dia ho any amin'ny komiseratseranana vetivetika fotsiny ny entana efa voafatotra daholo. Eny mo kapitaine. Andao ary nareo tompoko. Ndao ary. Andaso akasarotra ry loka. Zay. Andao ondrony eny andao nanondro tamin'ny 12 taona sy 15 minitra tsara ny fahafantaran'ora tetỳ tanako no nanenina ny zomara teo amin'ny seranana nanambara fa isambo andeha dia nanome baiko toka ny dadafara hampakarana ny vato fantsika ary farany dia natsangana ny saina roa, sainam-pirenena malagasy ary saina iray pavillon manga mampiavaka ny Anita amin'ireo sambo hafa. Dia ny sarin'ny sambo ihany misy soratra mivandravandra hoe MRCH Anita. Ny MRCH dia hoe marchandise. Vita zany dia nanomboka nihetsika ny sambo. Nitopy teo amin'ny seranana ny masoko dia nahita ny eny sy dada Torasaona ary José nanofa hofatanana sy mosara. Soavadiry ry ezaka. Misaotra ry neny dia misaotra daholo ary mamafa ranomaso ngeny eny zany. Velome. Mandra-pione. Zaza andeha koako itomaniana fa tsy tsofina rano rahary Tsy zany fa sambany vo isaraka ela nge izay mianaka izao Rasoniny. Ary andao ody fa efa lasa ny sambo
atao e. Dia arabaina raha fa tonga soa ato amin'ny Anita sy riezaka. Misaotra indrindra ry dadafara. Ka zao misy fomba anay izay fomba anay manokana io. Izany hoe raha misy olona vaovao raisinay ato amin'ny gropony sambo ohatran'izao dia atao batemy izy. Zany ve? Fa tsy le batemy any am-piangonana koa fa batemy fiarabana fa ho tonga asosy ho anisan'ny fianakavianay ato amin'ny sambo. Fa alohan'izay aloha dia tsara raha atao aloha ny présentation e. 10 lahy izy ny lasa congé dia 10 lahy zany sisy izay no ato. Enina vakansie zany. Atomboko amin'ny zokiny indrindra. Izy aloha zany no antsoina hoe Luigi. Tanakavanako sady dokotera ato amin'ny sambo izy ary teratany italiana. Faly mahafantatra azy ary dia izy indray ny fostera dia Darren. Mpikirakira momba ny masinina ato izy ireo. Izy roa lahy ireo indray dia samy avy any Amerika Atsimo. Mpiatroka mafana fo. Zany dia izy indray ny lombasa azony se. Mpahandrona ato izy ary tena mahay mahandro mihitsy ary vetivety se dia atavy ato sady matsiro matsy ny kaly ato. Avy any Amerika ndefa ny lombasa ary farany dia Italia izay efa fantatry se. Matelo malagasy toatsika izy. Teratany vahiny no akabeazanay saingy aza mataotry se fa mahay miteny malagasy tsara daholo izy rehetra. Miara-miasa daholo rehefa misy desazement. Tole teo ary mifampitondra tony mpirala tsy mifanavakavaka ny ato. Ina re. Dia faly mahafantatra anareo rehetra koa zany za Engany ka mba hosoa ny fiarahantsika ato Dia izy indray ry zalahy no ezaka zanaka anabaviko efa voalazako anareo fa io izy zany vao hitanareo mivantana. Lava sady mirijarija ny lehilahy ary tsara tarehana nahaka andreny izy. Aiza kosa ry dadafara. Anambady izy io ary iraritsika ho tanteraka sao matsara ny fanabadiany rehefa miverina avaty izy. Tiaka daholo indritra fa lombasa rery no ohatry ny avavy. Inona ary no andoniany amafy ohatran'io? Ena re, iroso mibatemy ary tsika dia andeha levo ny champagne sy ny tavoahangy misy ranomasina ary dalia. Oui, mon capitaine. Misaotra anao araka ny voalazako teo moa zany dia fomba anay manomboka any eto amin'ny Anita izy ity. Joroa ary se eto ambony familiana. Ohatran'izao ve? Dia sory ny akanjo ambony satria hotondrahana ranomasina trany tapindosy. Zany ve? Zay ary omeo ny dalily akanjo tazominy. Ary inona koa ty nanaitra mafy ny lombasa? Sa ty rojo vy misy lako raha tsy misaraka amiko eto ambozonako ty ve? Mijereny tsara dia niataka mihitsy izy. Ao tsara ve se? Ao tsara ka. Eny ary. Ararako ato ambony lohany sy ty ranomasina amin'ny tavoahangy ty manomboka andro any sy riezaka dia zanaky ny ranomasina ary rahalahinay. Tsy atahotra ranomasina ary tsy arary any ranomasina. Iny le atao hoe mal de mer. Hiara ory sy ho faly aminay ho toy ny fianakaviana iray iray vatsy iray aina. Zay vita amin'ny batemy. Raisindray ny tavoangana champagne dia sokafy. Atosay eto ambonin'ny familiana ihany. Zay tsika vao misotro. Aleva, isa roa aby telo. Viva Anita! Dia arabaina no mahatelo vaovao zany ho ainy se tsy ho ela eo ny faza matahotra. Ao, zareo vera dalia dia samy mitsotro Ary naka izy lombasa teo Ary nakaiza tokoa ary izy teo Atso lombasary zareo Amboary ny entako fa fara fandeha rapitso Fandeha ho any amin'ny taty olika ihany ve ianao io? Ka inona ary no ataoko eto mba te hala sasatra koa.
Sady malahelo ny ezaka fotsiny eto. Malahelo azoko nanina izy navelan-deha. Ka izay mba tiany sy faniriany hatry ny elako. Aleo izy hitady vola fa ohatrany hoe lehilahy tsy manana ny maha izy azy mihitsy izy amin'ny tonton. Tsisy, izay vavany dadatoanao ve? Ny toetra nefa mahazatra. Fa tandremo fa farany teniteny aminy hoe lasa ny etsambony araka ny dada farany ezaka. Za ve tantaran'izany. Indreo lazainy koa fa tetikadiny ianareo roa fa mifanao fotoanany amin'ny serana ny Tomasina any. Izay mihitsiko. Mesazy ny ezaka dia manahoany malala. Niala soma tsara teto amin'ny serana ny Mahajanga zahay tamin'iraika amby 10 ratoandro tsara. Ary vedia foan-dranomasina amin'izao fotoana izao. Efa vita batemy ihany koa. Batemy? Batemy inona re olona? Asa re? Zaza gaga. Andrasy toizana fa mbola misy tsy tapitra. Henina amin'ny rahalahy mianaka izay no ato. Mifandray tsara tokoa na dia telo ihany aza ny malagasy. Mitazana ny ranomasina dia makasara an-tsaina ny nahaterahandry tety. Ndringa efa lasa ny tamatavy. Aza malahelo akipisy fa iona foana. Tiako be ndry. Soavadindry ary bisou. Izay no ato. Ary vahiny daholo izany miaraka amin'ny zareo? Mety efa mpiara-miasa amin'ilay dada farany hatramin'izay izany. Fa ty hoe vita batemy. Izay ny tsy azoko fa mbola notaniako azy. Tsara aloha rehefa mifampita vaovao matetika nareo sisy. Izay sisy. Vetivety dia tonga kiza iray volan'izay fa za malahelo a. Alaiko deto namako ato aloha rehefa lasa ianao. Sady izy efa ela naniriaka rivotra aty amintsika. Izay fa andevoka vetivety ny vidiny zavatra ilaiko any aloha fa fara. Mandehana famboariko ny valizinao. Ary andeha atory amin'izay aloha fa efa tena tia atory-be azy zany ka. Tamana maka-rivotra eto amin'ny teteza-tsambo eto. Mahafinaritra ery ny alin-dranomasina. Ary inona daholo ary tony zavatra miantoka tony. Feno lalatsara teo amin'ny varavarana mako amin'ny lomba samy fanatrika amin'ny Raso hoe marina tsy fanafody gasy tony. Tsy azo atao hoe gasy moa izany satria vahiny daholo ny ato Ary mena fa tsy daly mihitsy no nametraka an'ireto. Tsy mila an'ireto eto amiko kosa aloha hoe soroko daholo reto ary atoboko ery anjorony ery. Na ny mandray an'ireto aza tsy zay aleo eo. Tena manevokevoka be izany ka. Aleo voaina aloha ny blô dia sorona ny akanjo ambony indrindra ka dabodaboka kely avy eo. Amin'izay anto kely efa matory be izay ko. Baolina akia. Ohatry mavesatra koa izany masoko izany ko. Tena tamin'ny torimaso. Inona nanaitra tampoka teo? Ary toa mivoa ny varavarana. Misy olona tafiditra ange izany ato anaty kabiniko e. Izy mijoro eo. Andraso arehitra ny jiro. Lombasa, fa inona nataonao tampoka ka? Ary ahoana ny namohanao ny varavarako? Ny varavarana tsy ny edy. Dia ataonao iny ny tananao atsotranao aty amiko iny ka? Amono anga ianao? Non.
tsy manana zo hamono olona aho, surtout zanaky ny kapitainiko. Dia aninona eo zany ianao ka ha? Aninona eo? Tsy teko ny nanalanao nireo fetisy sy kairo napetako. Fetisy hoe? Reo gasy hoe zany? Tsy gasy mantsy fa... Fetisy africain. Fiarovako ny tenako reny ka tsy tiako zimbazimbainao. Ay ve, ka tokony nataonao tany amin'ny faritra misy anonge fa tsy aty amin'ny lalatsara atra ty ambaravarako aty e. Lalatsara iray ihany no miditra ty amin'ny varavarantsika. Eny e, fa za tsy tia andreny aloha e. Ny aleoko tonga de tsorony. Tsy hoe manimbazimba akory fa manana ny Andriamanitra miaro ahy. Malagasy ary samy manana ny finotsitsika de... Vodo ny ay, ary mahery be zany tsoroko aminao. Na i kapitaine tontonao io azangena ampiasany zany koa ato e. Niova finoana izy zany? Non, tsy niova finoana fa miaro tena. Misy fetisy sy talisman africain. Miaro miloza, manana ny pouvoirany ireny. Faro rouge et kaoline blanc. Miaro mauvaise sorce manala azy. Ireo karazana amulette no esorinao ireo de manana ny asany daholo ary zava-dehibe. Eny, tsy mandany zay ampiasainao azy aho fa aza atao aty amiko fotsiny. Zay no mba angatahako aminao. Tsy fantatra tokoa mantsy ny loza mety iseho ambonin'ny sambo ety a. Indrindra ahoana ka ha? Vao nijery anao a de nahita fahitana. Fahitana hoe inona ha? Isy loza hiatra entiny presencenao ato. Maninona tsara ha? Tsy anao no mampisy ny loza fa ilay ora. Ao no manambara io loza io tsy maintsy iseho eto. Sanatria tsy ny teninao no miezako ry Lombasa. Izao fomezanao izao anefa efa manambany filazako sy ny manamaivana azy. Tsy manambany velively akory na manamaivana an'izay ilay zanoka. Tsy misakana zay nono ihany koa saingy raha sitrakao mino alohan'ilay Andriamanitra andriananarina tongotra matanana antsika rehetra. Le Andriamanitra lazainao tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Zany ve ny déduction-nao e? Zany. Tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao an'izay mino nefa e. Zay ny voasoratra. Ary hitako anao ny taitra be nahita n'ity rojo misy lakoroa ity ambozonako ity koa e. Ainao ve ny dikany io? Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mahatoantsika rehetra io. Jereo akaiky ange? Tena nitsambikina nemotra izy marina. Fa inona mampihemitra anao e ha? Tahaka ny nanalanao reo ery fiarovako koa no andoisirako an'ireny fiarovanao ireny. Tena mifanohitra zany reo aminao? Tsy mifanohitra fa samy hafa. Ok ary. Midika zany fa tsy mino ary tsy hino an'Andriamanitra mihitsy ianao akory. Tsy maninona zany fa zao e. Za tsy misaraka amin'ity rojoko ty mihitsy naiza lehako. Indrindra raha hoe mandeha lavitra ohatr'izao. Tsy misaraka ihany koa amin'ny baiboliko aho ambany ondako ao e. Sy amin'ireo sary masina vitsivitsy ary amin'ny sarin'ilay olo-malalako. Tena miemotra tsy kelikely makeny ambaravarana izy. Sady hita ohatran'ny tsy faly no matahotra fafa. Lombasa, de ho lasa mpifahavalo ve tsika sy ianao ato e? Tsia, satria tsy tiany kapitaina izany. Vita batemy daholo. Donc, iray vatsy iray haine. Eny, hita aloha zao fa tena manaja ny tenin'ny dada faramafy ianao e. Oui, c'est mon capitaine. Saingy tsy afaka hifampikasokasoko akaiky aminao kosa na izanany azy anao. Vita ve zany nefa ray volana manintsina ange sika ifamezivezy araka ato foana e. Ray anao ngamba de satrinao tsy nandeha tamin'ity sambo ity. Eny, saingy tsy afaka miala amin'ny destin zay efa voasoratra koa aho. Donc, aneriko miaro tena. Ok ary. Ezaka zany tsy fampikasokasoko akaiky aminao. Ary miala tsiny aminao maha-kristianina e. Zaho mangataka aminao tsy lazan'izany amin'ny kapitaine. Satria nahoana ka? Non, tsy tiako hiasa saina amin'izany izy. Amin'ny fotoana isehon'izay événement tsy maintsy hitranga izay de samy mahita ny rehetra. Fa inona nefa zany e? De azonao lazaina ve? Inona le loza hitranga na événement? Tsy miteny izy fa manifikifika ny lohany fotsiny. Eny e, tsy maninona raha tsy teny ianao e. Tazomanao ary e. De ndeza tsy izy matory fa vo amin'ny 3 marina ange zao e. Ohatrany tsy miverina natory akory a. Ary aleo mampiditra kanto de tonga de akatraka.
Efa io dadafara dia io koa Dalia. Manahoana ianao mon kapitaine? Salama Dalia. Salama leroa, tsara toromaso. Nafinaritra ka. Tsara zany. Anaso fa hoentin'ny Lombasa any kafe anse. Dia afaka mipetraka eo amin'ny seza sy latabatra kely losy. Ay, dia efa nasiana ny reto mihitsy. Avoakako io rehefa misy vahiny ka. Zanga mo vahiny izany intsony. Marina zany, tsy vahiny amiko se fa vahiny amin'ny Anita sy ny ekipazy. Ay ve, eny ariko, ekena indray mba tsy fandirany. Iny eny ny kafeko. Salama tompoko. Manao ny Lombasa? Salama. Ny androko Lombasa ny raba dia nijoro lavidavitra nametraka n'ilay plateau dia lasa. Reo raha ny sakafo dia mahazo toa. Ohatra, inona daholo reto dadafara? Tsy mahazatra ny senga. Ny anay mitovy ny sakafo maraina sy atoandro ary hariva. Betsabetsaka satria mafy ny asa. Ay ve ohatra zany? Zany hoe ny kafe zao no mampiavaka amin'ny maraina. Ho hitany se fa vetivety dia ho zatra kosa sady ny rivotra masina nge manokatra vavony. Fa hafa reto kosa aloha tena tsy laniko reto dadafara marina. Dia ho any zay laniny se. Zao se sady ny sakafo no mitazatazana ranomasina. Tena mahafinaritra tokoa aloha. Ao aloha mba live sary kely ary Dalia. Tia ny telefona. Ao ary. Zao. Zay. Zao. Ao amin'ilay mandrapaka mihitsy. Misaotra anse. Ary ndaso ampiko selfie kely. Zay. Ao mihitsy ka alefako any amin'ny andro sininy reto mantsiko. Sady misy ataony sy fahatserovana tsara ihany koa. Ohatra ary misy sambo ry tazako lavitra sa tsy sambo iny? Izy iny ka. Ho an'ny Jakarta any angambany izy iny na any Sri Lanka fa nanapaka antsika tao amin'ny Ocean Indiana. Raha rivotsika zao dia efa tafahodina ny Kaptonina dia efa azo ny ranomasina Atlantika atsiny. Zany ve? Ty. Jereo sy ty saritany ty dia ahitany se azy. Laso hoe, aiza hoe? Eo Kaptonitsika mijanona antsasakadiny manao ravitaillement kely. Dia tonga dia mamaky vaka ny Atlantika atsiny hatreo amin'ny serana ny Salvador. Ty zany. Eto indray tsika manao chargement na kafe. Ao Brésil eo Amerika Atsimo. Miala eo tsika tonga dia any Trinidad indray. Escale fahatelo farany dia amin'ny Porto Rico amin'izay. Any ny terminus tsika. Ohatra ny hoe tena lavitra be nge jerena amin'izao saritany zao ry dadafara midadasika ny ranomasinako. Fa 13,000 kilometatra ny elanela miala amin'ny dago. Tena enjany zany ry dadafara. Hatramin'izao aloha tsika dia tsara andro sady tsara varotra. Fa zao misy resaka kely tiako atao anse. Momba n'iny zany ry dadafara? Zao ry se tiako fantatra se aloha amin'ny mahasamy hafa firenena antsika ato anatin'ny sambo fa samy hafa koa ny finoana sy ny fotom-pivavahantsika rehetra. Nizay le resaka. Ny dadafara tia ny tonga aloha. Jereny ty lakoroa misy rojo ambosona anse ty zao dia fantatro fa katolika se. Toy izany koa Dalia. Ary ny tianako satria katolika dada sy neny. Misy anefa atao amintsika ato araka ny fanambarako tamin'ny se teo Amerikana ary indrindra koa Afrikana toa ny Lombasa zany. Manana ny fotom-pivavahany sy ny finoany koa ireo olona ireo. Ary zahay rehetra dia efa ny fanometeny fa hifanajany izany fotom-pivavahany zany. Tsy sarotiny satria sarotra ny tsy hitady afa-tsy ekipazy katolika ihany. Asa raha azo ny seny tiako ambany. Azoko tsara ry dadafara. Ireo mpiara-miasa amiko rehetra ireo samy mahay ny asany, samy be herim-po, samy manaja azy dia daholo amin'ny maha-kapiteny ary zany ny zava-dehibe indrindra. Marina aloha zany dadafara. Izy rehetra koa mahay fandray ka azagaga se raha mahita zavatra hafahafa na maheno zavatra hafahafa tsy mahazatra anse ohatra. Aza atao manohana na mahakasika anse fa azy ny azy. Raha mba fantatro mantsy ry dadafara fa tena mahakasika tokoa raha ny filazan'ny Lombasa satria nandinganako ty taon'ity sambo ty dia nanamarika losa. Saingy tsy tantaran'izany aminao ahy. Aza matahotra ianao ry dadafara fa tsy ataoko mampaninina zany. Samy mifanaja fotsiny amin'ny antsoinao dia vita. Za koa nge olona mandalo ny zava-dehibe dia
ny firaisankina sy ny firaisankinantsika rehetra satria iray vatsy iray aina amin'ny lazainao teoko. Zay mihitsy le roa. Zay fa ndefa misazy kely amin'ny andro sineny aloha dia mba anontany vaovao amin'nydreo ihany koa. Eny ary fa singa afaka mampiasa ny VHF efikasy kokoa amin'ny portable mantsy io raha ity amin'ny ranomasina. Zany very dadafara? Manana couverture-na GSM daholo ny ankabeazany sambo. Ny sasany aza ny hery misy antenne relais satellite fa ny aty moa tsy misy. Ay ve? Midinao amin'ny kabine kse dia ao atao fa za aloha te ampianarin'ny dadafara mandefa sambo koa Ohatray, vonona tsara ny aty ry iza moa no ahita raha iseno andovany anita ao arinao raha misy ny fahafatrisako. Aza dia miteniteny foana rery dadafara. Aza matahotra ianao fa tsy ataoko mampaninina zany dada Torasona sy neny aza zokonareo mbola tsy matiko ianao faty sada dadafara. Fa ny fahafatesana nga mividy taona ry rehefa tonga ny anjara na sendrany loza dia lasa. Tsaroko tokoa io tenin'ny dadafara io tatoriana tao anatin'ny ady mahafinatreanay. Tsy mifidy taona ny fahafatesana. Nalefako ny SMS dia nivaliana izy mianaka somatsara. Dia reko fa efa ny Tomasy ny anto. Tatoriana dia reko koa fa efa nodina iny. Nampianarin'ny dadafara ny familiana sambo sy ny fikirakirana ny masinina rehetra ka vetivety dia voatazoko an-tsaina daholo zany. Nananakahy izay moa dadafara atao hoe carnet de bord, misy ny tatitra rehetra momba ny dianay. Za ihany koa dia nanana karaitsy misaraka amiko izay isaky ny miala lavitra ka mitantaraiko tao anatin'ny daholo ny zavanseho niaraka tamin'ny sary. Nisy fotoana koa rehefa mba manina dia mandray ny gitara, indrindra le takariva devolana iny, dia lasa mivazo mangina ery amin'ny lohan'ny sambo ery. Variana ery dalia mijery amin'ny tendry. Ary ny lombasaza dia tsy karitro mijoro lavitra nanao croisé les bras ny tapify sy hitako ihany. Mihaino ny hira nataoko. Hira mampalahelohelo, manambara fisarana ka mety nanitona azy angambany. Tsy nisy olana tsony moa teo amin'ny asizy mandrapatonga teto Trinidad escale farany alohan'ny idirany any Porto Rico. Misosan'ny lamina ny sambo ary tsara ny andro. Mizotra tsara ihany koa ireo chargement nataonay. Dia niala tao Trinidad indray izay ny talata maraina rehefa nijanona tao roa andro hamonjy ny tanjonay. Ny alarobia tolakandro tapatapaka be famboary ratsy réseau be aty. Ay ve zay mety ve dia ahoana le nofondry? Zaho teny apita dia ianao tery avon-drano dia ny zazavavin-drano nipoitra hoy ny avy any. Zazavavin-drano? Eno nipoitra dia nentina nanaraka azy lahy. Natsoko hoe lafa tsy nahaino mihitsy. Tena mitovy tsy misy valaka amin'ilay nofiko. Fa maninona zany izay roa no manonofo nitovy? Mahagaga. Lava volo be le izy. Maninona ozy ndry fa tena tsy hainiko tsara? Tsara tareva volo be eo le zazavavin-drano. Aro maitso mangirana be ny lokony. Maninona tsara hoe? Azo tao taitra be la. Ka tsy taitra fa tsy hainiko tsara le tenindry teo. Miloko maitsomaitso mangirangirana be eo ny vatany ambany trondro. Zany ve? Ie, fa ny ambony toy ny olombelona ihany. Vehivavy mbola tanora, tsara tarebe. Andriamanitro, de izy tokoa ve le hitako hoe? Fa izy nareo zao? Efa ho tonga ny Porto Rico afaka andro vitsika indringa aloha efa nody. Za tsy mody raha tsy efa tafaverina mihitsy elaka.
aza malaelo kiry malalako tsy maintsy miverina fa tsy lasan'izany no fotsiny ihany reny. Fa ny mahagagangy eo dia le izy mitovy hatramin'ny orana ny fisana. Fifandrofian-javatra daholo ihany izany aza atao mampiasa sainandriry Eny ary izay fandehidina aloha ary bon retour est là dia bisou be. Bisou mamy be ny malalako tsy foiko. Miarabanao kapitaine. Manao osy Ona dadafara kely ve zany sisa hoady ho tonga ny Porto Rico tsika? raha-pitsy maraina ohatran'izao tsika miditra ny seranan'ny Porto Rico Otry ary bongobongo maso ange dadafara zany nga tsy natory tsara alina. Somary taratara vao natory sia. Tsy nitsahatra nandray filazana tamin'ny radio sy lambaly antso mantsy. Fa filazana iny zany ry dadafara? Ohatra ny misy rivotra mahery mitady hivadika depression tropicale zany ny any Atlantika Atsimoany. Tsy nitsahatra nandefa fanambarana ho an'ny mpendrika sy ny mpiatsambo moa zany meteo maritime alina. Zany ve? Dia mety atahorana ve zany dadafara? Tsy misy atahorana raha hoe levona an'io alina le izy. Ve Ato to misaka miodikodina miana atsimo andrefa nange ny fandehany. Fa ona aloha dadafara? Meno ase reko ny vavaka be ho alombasa tao amin'ny tao alile dia ny kokoa fa manana tsindrimandry izy io rehefa hisy loza ho avy sa tsy marina ve zany dadafara? Ay ve adepte vao tomafana fotany amin'nisy azy tamy mantsy lombasa talohan'izy niara-ny asa tamiko. 5 taona zay niarahako taminy ary nahitako zavatra maro ihany koa mety io rivotra mitady vorona io angamba no tsapany ao anaty tsindrimandriny eo ka asa. Zany tokoa ngamba ry dadafara ka za koa zange vao nandreny filazana dia mba nivavaka nanao toko saple. Altry nga dadafara mahitoko saple ka ole roa mbola voazaza kely minono seno efa atao amin'ny fikambana ny tanora katolika tany aminay tany ambanivohitra tany antany eo andrahary reniny se zany. Ve dia veriny se fa ho adiniko ve zany. dia ahoana na tonga ny dadafara ho kapiteny Tsamboka tantara lava-pendrainy amin'iny zany hoe vola nangonina Sianita avy tamin'ny fitrandrahana Vatosoa Amatonany. Nanana botra tamin'ny Mananjary tany ny rainy Anita ary tena tia izy no naporisika hividy an'ity sambo ity tamin'olona naman'izay. Ve ary tena tsara vintana kosa nareo zany ko nahazoko vola be any aloha ty sambo ty tamin'ny fitateran'entana fa raha ny safidy ary se dia tena aleoko Anita ny velona teto anilako na nahantra azy ara hoe azo nampifanankalozana ny ainy sy ny sambo. Fa narary izy ry dadafara? Narary izy ry se fa ty tamin'ity aloha ny kafe andeotsika selo androso ery amin'ny latabatra ery. Andao ary. Anamoratra ny zavatra rehetra ny seho hatramin'izay ka alina vao tafatory ny ampitso tabataba ny nanaitra ary olona mifamezivezy no inoko amin'ny teteza Tsambo. Nanatona ny varavarakely Tsambo dia nitazana aika niditra seranana izay tonga eto Porto Rico somatsara ihany androany talata 1 Febroary amin'ny 5 ora maraina. Napiako le efa voasoratra dia niakatra namonjy ireo namako nanao déchargement. Vita zay ny déchargement mandehanina rehefa dalo makainy za sezaka andeha amonjy amin'ny monsieur Olivera ary amin'ny hôteliny ary amin'ny Dicaprio. Mon capitaine. Dia diovy daholo ny kalina anaingitsika raha maraina ohatr' izao. Voray mon capitaine.
lehilahy eo amin'ny 7 taona eo Joannes Olivera, sarika sy maresaka be izy. Hita fa nifankatia tokoa izy tadafara. Dia nomeny ny karamanika nihiratra amin'ny voamasoko. Tsy mbola nahita voaloatra izany hatramin'izay natserovako tena. Ampake maromaro ary ireo fa tsy FMG. Dia niarahany sakafo tamin'izay sy tadafara vao namonjy ny sambodray avy eo. Efa somary dizidizy ny kapitaina tamin'ireo apéritif be dia be. Nasainy nidiny izy efa damba hiala voly sy akarivotra fa tsy nety niala tao anaty sambo mihitsy kosa lombasa. Tododoan'ny Madagasikara amin'izay zany zao. Ary andraso aloha andefa mesazy. Vita kia ny asa ary malala. Miala eto Porto Rico zahay androany alakamisy maraina 13 febroary amin'ny enina sasany. Ody afa miverena amin'izay ndry an-tanà. Ataony mariazitsika kia. Tsy androko ny ahita tavandriry piso a. Malahelo be za. Anoratra ho an'iny koa. Reny misy sary vitsivitsy. Porto Rico izay 10 lahy manao déchargement. Zay fa piso be ndry. Tiako be ianto. Zay fa vita. Ary andraso alefa amin'izay. Veloma ary Porto a. Faly mahitanao. Andako indray zao mitanjona. Manomboka eto dia hita tara matetika amin'izay no ireo fisehoan-javatra maro misisisisy nampatahotra. Io alakamisy maraina io ary dia safononoka tokoa ny hafaliako fa eo amin'ilay olo tiako sy neny amin'izay. Eny fa na dia hoe tiako aza ny Samson-dranomasina tsy afaka takaloko azy ireo zany. Tiako koa ny asako na dia fa azo lasaina fa manan-karena azy azy zao satria nomeny dadafara vola be. Faliana tsy nisy ohatr'izany ny karako ny tohatra eonako amin'ireo namako. Aka sary faraparan'izay. Tsy nisy nanapo. Fa afaka 4 ora raha ela indrindra dia hivadika tahotra sy ororo zany faliana izany. Ary atrikady mafy izay enina amin'ny rahalahy mianaka. Idaliny tonga dia tojo ato eo amin'ny teteza-tsambo raha vao tafakatra. Zay ro lara teo lasa tena nifakahazo-po be mihitsy. Falifaly fa ody ny avako a. Mazava loatra ka aka sary faraparantsika. Ary aizy dadafara. I kapitaina zao manao lasestako. Zany ve? Ao ary tsika selono ake. Ao. Eto amin'ny governa eto. Selfie kely fotsiny. Ao. Zay. Mba tsara ihany ve aloha izy teo e? Mety ka. Taony sanasana be ary ny vavako koa. Asio RC. Tsy misy an'izany no sanasana zany io e. Laso asehoko ange. Io jereo amin'izonge. Io e? Zaoko. Ary tsara ihany koa sakaiko. Tazana tsara kosa aloha le andro-tsambo lehibe sy ny lay a. Reto zany le sary nalainy sy tato-dolo. Ataoko fahatsiarovana ireo e. Efa nalefako any amin'ny Enisiando ary ny sasanyko. Ay ve? Ary ty? Inona ty? Aiza hoe? Aiza? Ty maintso be mangirangirana ty. Tsy niteny afa nandinika an-dranomasina. Dia nitamberina tampoka ny tsiaro. Le nivahazo rery tao an-doha-tsambondray alina iny.
satria tsy ninakory ilay maitsomaitso be nanontaniany dalia fa le sary nalaiko hitako iny alina teny amin'ny farany ranomasina iny. Tsy fantatra ory dalia. Za koa zange mba gaga sary ny mpiako indray alina izay le zany tendry gitara rery tetsy io e. Zany ve? Fa inona zao ny fahalalany sian'io ka lehibe azy hoe le sary aloha raha mety. Mety ka draso zay io jereo amin'izay nge inona io zao ka? Ohatrany hoe rambitrondro ngeza be zany anie le izy. Rambitrondro? Aiza ry se nisy rambitrondro goavam-be ohatran'io Nefa de tena izy io le ambany nazoary kodaly le dinio tsara nge. De trondro inona zany ngeza be ohatran'io ka Asa? Tena tsy fantatro. Tsy balenina nefa io. Tamin'izay dia tsy hitanay akory ny vimilomba sa taon'ny damosinay tao naka ny telefonina teny an-tanany Dalisy niataka nijery le sary. Tonga dia niova ny endriny aran'angovotra izy. Parlez Dieu Luba et mety l'âme, la déesse maritime. Déesse? Déesse ahoana koa e? La grande sirène. Vavy niteny lomba sa dia nasisiny tao tanany Dalia le telefoniko dia lasa nandrosotra izy. Ny fampijery izay sy Dalia dia gaga. Fa inona nahazo ny lomba sa inona le teniny teo? Izy zany déesse maritime zany sisiny nataoko fa tsy voavalin'ny Dalia satria tamin'izay fotoana izay indrindra no nipotra vaniko dadafara. Ny kasiketiny ny vilana ary nikorotana ny fitafiany. Taitra izay sy Dalia. Mon capitaine, fa misy inona? Mara filazana tamin'ny radio misapotina amboverina le dépression tropicale teo. Misotra mianavaratra sy nanana ty amintsika ary miamitombo nge ny heriny Taoniova tokoa le toetrandro. Ao anatin'ny ora raina no raha tsy mihena ny heriny dia tsy maintsy hivadika tempête tropicale izy. Jereo tsara nge fa mety tsy na niabakabaka tena mimaloko atsikelikely tokoa aloha ezaka miangavy ansia rehefa avy eo oka se tsy hivoaka ny kabinina misy ansia mihitsy aloha fa dia hidy ao zava-doza mantsy ny tampety ety amin'ny ranomasina. Tsy namaly fa nijery azy dia fantatra avy hatrany fa matahotra dadafara. Tsy noho ny tena na reo ekipaziny fa noho izany atahorany. Teo dia tonga izay natampoka amin'ilay hoe zava-doza. Zay zany ve le zavatra iseho azony lomba sa tsindrimandry sa inona tamin'izay indrindra no Yahweh, Yahweh, Aila, Aila. Nanako ako irany sambo sy ny ranomasina ny irany lombasa. Nivavaka ny antsoran'Andriamanina fa miakotitra ny loza. Zay rehetra tsy nisy ny teny fa nijoro. Samy niatrana vonina isedra izay iseho koa dia nirotsaka mafy ny orana. Nandroso ny ora tsy niala teo pototry ny radio dadafara. Nanova fréquence matetika mikasika ny andohatrany. Nandray ireo tatitra sy filazana fa meteo maritime sy ny komisera tsiranana
ny tafitro amin'izany nitsoka tsy nijanona na rano fidobokonyonja. Tena zavona be tsy fakahitana mihoatra ny 5 metatra mo kapitaine. Ampity ny voaly be, ny voaly kely any sy ajanony hitazomantsika ekilibra. Oui mon capitaine. Fostera sy tarenina, afatoro ny taonao. Nafatotra ireo taonao barika ny hazo vaventy natao andaniny sekilan'ny hazo lavabe mitazonareo lay manapaka ny andro fototra mba hampitovy lanjan'ny fijoroan'ny sambo efa manomboka amin'ny fiambena. Hoay izany ateviny nonja miazakazaka avy any anaty ranomasina any ny tota mafy amin'ny vatatsambo. Marina tsy ohatry ny fiatota amin'ny famaky amin'ny vatakazo ireny. Matevina ihany ny azonandra fetanany any tafa asy. Engane mba tsy ho vaky ny sambo. Engane ery Dalia, tena nahita ny tsy fahitady. Efa mitsotsotro ny voalavo daholo izay. Otsaka tanteraka ny maso jambena. Ontsy amin'ny foko mahita ny tanan'reto mahatelo efa maratra nefa mamikitra mitady efa dilatry ny rano sy mamindra azy mba azahoana vahana. Ezaka! Mitazoma mafy! Iny hita amin'ny masoko tsara onja efa ho 3 metatra ny avony andeha marina lay. Tamin'izay darenina no avy hamonjy ny Faustera misaringitra tao anaty rato fa nikorisa tamin'ny teteza-tsambo malama be ary kely foana ny tsy nahalasana nonjy azy tany anaty ranomasina. Mitazoma mafy amin'ny sisiny. Aleo vako ny kordazy. Tatao amin'ny antsy ny rato ry Faustera. Aiza ny lohany tady? Io fa apiko sery Dalia. Dia niazakazaka andeha hanampy an'i Dalia. Kanjo zany indray mibolisatra lavabe tsy nijanona raha tsy nitona mafy tamin'ny vody andro ny lohako. Fa nananirikitana taitsy Dalia. Ezaka! Ezaka! Tsy nanina ve sy teo e? Ao mitsangana. Dia mengavy ansia mandehana sy midinana amin'ny kabinina ansia any fa mitera-dozy eto amin'ny teteza-tsambo eto. Tokoana ny fijery anareo namako hiady rereto ry Dalia. Za hipetrapotsiny any ambany any. Tena tsy vitako izany ka marina e. Tsy maninona izany fa izay ene mba efa zatra ihany e. I kapitaine no tezitra mafy raha mbola mahita ansia eto na misy mahazo ansia mandehana ansia. Tsy naleo dika ny Dalia dia lasa nidina natosiny moramora. Andriamanitra mitalao aminao vonjeo zahay afa ao misandrina mahery ao anatin'izao loza sy tafitra mahery izao. Ianao no mahay zavatra rehetra Tompo. Zahay tsy manana hery hanoerana an'izao ka mamindra fo aminay. Amen. Midilitra aminainay nohatra ny vehivavy mety jaza ny sambo manontolo. Andraso fa hosoratako izay vitako e. Atao ambany kodoro mikarneako. So ihany aloha fa tsy leny e. Androany alakamisy 13 febroary amin'ny 5:10 Zay ndaso ary aloha prima ao anaty sachet plastique ty carnet ty tsy ho azony rano ka miosongosona be ny sambo zany. Miakatra koa ny rano atao anaty kabiny. Andriamanitra tongilana ke zany sambo zany midaboka mekavy miarina amizay ary midaboka mekavanana. Vonjay hoe oreny sesy maty zay e Tompo. Mienjera daholo ny entana tany an-dakozia rehetra any. Vonjay hoe ino fa mitohilana aiza mamikirako. Tsy nahatazona ninina zay voaraiko rehetra nalama teo an-tanako. Anika ny savona nanao tsongolo batita hatrany amin'ny plafond ka hatrany ambany fandriana ny tenako.
kay mata roalito fiandrano ny vavako ino zany ino zany daly zany mikikiky zany aloha iakatraka tena tsy fakahitana eto amin'ny tetezatsambo amrosakolana ary ino tangorona zareo tatafara fa nanino izy tomaratra be ninjeran'le hazo tapaka avy tery amin'ilay ambony teriny lohany de torana sa torana fotsiny izy ka aza manahy fa aleo aloha bataina makany ambany izy teo no mitrangany sy napoizina idarenina sy fostera ny batany dadafara idina any amin'ny kabinina mba ho tsaboana idaly niady mafy amin'ny familiana mba anarina ny sambo zay sy lombasa nijoro somary ny fampiataka nanao losy aoriana tamin'izay no ny sonja lehibe ny fofofa voany andeha anarina ny sambo tonga dia nitongilana dia nitosaka avany ny rano efa folo barika ny tota teo amin'ny tetezana ny fokan'izay rehetra teo na olo io na entana daly tonga dia niondrika dia namikitra mafy teo amin'ny familian'ny sambo i fostera ny sarona ny onja dia nakapo mafy tery amin'ny vatatsambo ary torana i darenina nafikitra tady dia nandady teo amin'ny tetezana dia nioka teo amin'ny dadafara niaro asy namiana azy mafy teo tratrany fa zay sy lomba saly nijoro ny anana tonga dia lasa ny rano tany ivelan'ny sambo avetrany ohatry ny tao anaty nofony nandrenisaka ny feon'ny daly niantso mafy dia nanipitady zay sendra azy teo tinga izy ka nidona teo amin'ny tanako ny tady ary voaraiko fa voasambotra lombasako dia teo zay ro lahy samy namikitra amin'ny kiravoravo tany ivelany nakipilipily ny tafiotra izy amin'ny veo ambany fa za somary ambonimbony teo ambavahoana ny fahafatesana izay satria samy mahalala fa raha misy onja mahery ray tonga amin'izao dia tsy misy hevitra fa vitany aminay sy lombasa inona nytiany lombasa ambara ohatra manondro ambony eo izy fa tsy haiko hoe misy inona andriamanitro ahay le tady mitady ho tapaka ka ive ka tady malemy ty tambasaranay ro lahy ty fa tsy le matanjaka e tena tsy ahazaka ny lanjanay mitambatra naovinanao viny ty inona no atao mpanjiny lombasa tsara sa sanatria ve dia atosina any anaty ranomasina navotany tenany izy raha teo efa tsy faly amiko amin'le za tsy mahakasitraka n'ireo fiarovan-tenany sy lazainy hoe manambany azy zay ro lahy raha teo tsy misy mahita mivotsitra mitady dalia vojeo vojeo tsy hoeny na ovina satria mafy loatra ny fitsokany rivotra zany hoe tsy maintsy ho faty aho zany iandro velo maro malalako tsy napozy koa fa saraka tamiko oatra zao tsika ezaka niantso angay ianao tsy mamaly mombasa fa mpanjiny tsara le rojo ity ambozonako lazao kapitainy fa tiako niarany asa tamy nandrehitra izay 5 ans passé zay de inona ny tianao ambara e zaho mialatsiny aminao ankehitriny meno an'ilay Andriamanitra Andriananahary lazainao aho eny mahery tokoa izy zaho mitsodrano anao ota tsy azoko fa tsy afaka nano ny teniko tsony satria
avy dia nisavilian'ny mafy indray mandeha nitady hiataka tamin'ny sambo rehefa avy akabana izy. Avy eo dia natosy ny faran'izay ny avy eo ambany ka nanidina ambony be. Dia nitotona teo amin'ny tetezan-tsambo ary taitsy daly dia niazakazaka nakeo amin'ny sisy-tsambo nitazana tao anaty ranomasina sy nandray le tady efa tapaka tanteraka. Dia iny tazany lombasa natopatopany onjatery avoan'ny ranomasina. Andriamanitro, lombasa! Adieu camarade! Nitoboka mafy indray mandeha ny onja dia nilentika tsy nipotra tsony lombasa. Za kosa tonga dia torana. Fa mane na resaka tsy nandrenesam-baovao tsony firy andro izay. Fakomaly izy nandefa SMS farany izao. Sao mihitsy ilay tsy tiako ka. Mifanarahana hoe tsy mijanona mampita vaovao. Andrasao tsoko ny mamany. Allo? Iandianina eny a, manao any ianao? Salama tsara fa misaotra. Ina vaovao? Zano aho fa mitaintaina be momba ny ezaka. Na ray vaovao avy any angana eny? Fakomaly ny farany? Ay, mitovy ihany. Ka za io koa nge vao mieritreritra hoe fa maninona raha tsy miantso mihitsy izy na hoe mandefa hafatra. Finona indray? Fa neny anga efa nody? Efa herinandro izay. Toa andeha akatra angamba fa tsy mahatombona ty Tomasina ty tsonika. Aleo anakaiky anareo any. Mekarakia, za koa mangingina. Plaza ny fafara dia ho any e. Eny ary. Mandra-piona eny? Mandra-piona ihany a. Fa maninona tokoa ary tia izaka ny tsy andrenesana vaovao tsony. Na izy na mahandro to samy mangina daholo, tsy fantatra hoe misy inona. Zao mihitsy le manahirana ka. Ody ny onja rahapiso. Nalahelo sady anga. Aleo afo fa Odeta milaza ny ody any ambanivohitra raha afaka pitso anao vary. Mety izany dia mandeha metsena aloha fa efa foana tapany koa ny frigo. Avy any aho manadio ny efitrano andro dia mamono varavarakely ho azon'andro. Izay. Andraso akaharona sy vola dia andeha. Aiza zany? Oe, io fa matsiaro teny ezaka mo kapitaine. Fa maninona? Tongotro. Fa ohatry mibandy be izany. Misy platra ny tongotro si. Platra? Dia ny lohany si koa mibandy ohatran'ny anahy. Fa misy inny ha? Ety ambony sambotsika zao ry si a. Tadidiny si. So fa tsy rendrika ihany hita. Isorana an'Andriamanitra lehibe. Sambo. Le rivo-doza. Zay vao tadidiko. Miarina ho aiza ary?
Mbola marary nge ianao e? Na tsipony lombasa iverina tato anaty sambo dia ny tota mafy teto amin'ny teteza-tsambo. Nanao ny sorona ny ainy lombasambo hanavotana an'si. Mendrika dia raina ny fietsiny sy ny herim-pony ary tsy ho adiniko mihitsy. Lombasa, tena tadidiko tokoa ny teniny. Tsy nahazaka afa-tsy olona ray mitady fa efa ho tapaka. Andray Lombasa, tena tsy nampoiziko. Lombasa, Efa lasa izy e. Lombasa, Mandrem-piadanana izy. I fositerako miady amin'ny fahafatesanao. Misy vaky ny lohany dona tamin'ny rindrin'ny sambo iny. Manao izay ainy ny loitra ao aminy ao saingy kely dia kely ny fanantenana. I kapitaina moa io efa mba nesitrana ihany ny andro ny eto tany hazo. Fa ianao koa izao mbola tena vomafy mihitsy. Mientana potika daholo ny sasany. Izay ny sekela navelan'ilay tampety tropikala mahery be teo. Aiza zany tsika izao ka andalana ndeha hody ve? Indrisy ry se. Fa misy naridadafara ohatran'ny kivy be zany nge nareo Tena very sika. Very tsy azoko fa very ahoana ry Dalia Tena tsy hita tsony ny direksion tao aorianan'ilay rivo-doza iny. Ny azo lazaina sisura dia natosiky ny rivotra ny verina ny atsinanana sika. Porto Rico indray ve? Tsy Porto Rico fa mivenjivenjy eny amin'ny ranomasimbe manodidina amin'ny Porto Rico eny. Dia ahoana zany Dalia Dia ahoana moa fa miandro mpanavitra sika. Mino aho fa tsy sika rery ny samby vota amin'iny rivo-doza iny. Fa tsika nga tsy afaka miantso ka Sy mba seny radio ratsy be koa ny réseau. Efa imbetsaka nanao appel de détresse any fa tsy haiko natafitana tsi Andriamanitro, ka ho faty ety nge tsika ray zany raha hoe tsy misy manavitra. Tsy maty raha mbola misy rano sotroina sy hanina hohanina ry si mbola maharitra sika ray vola. Ahoana moa fa miandro mpanavitra sika. Mino aho fa tsy sika rery ny samby vota amin'iny rivo-doza iny. Fa tsika nga tsy afaka miantso ka Sy mba seny radio ratsy be koa ny réseau. Efa imbetsaka nanao appel de détresse any fa tsy haiko natafitana tsi Andriamanitro, ka ho faty ety nge tsika ray zany raha hoe tsy misy manavitra. Tsy maty raha mbola misy rano sotroina sy hanina hohanina ry si mbola maharitra sika ray volana ny reserva sakafo. Aza manary toky ambony ihany re. Korazy foantsika. Misy azy zay neny sy ando any an-tanàna anyko. Ny loza zao dia tsy maintsy hivadika ray ihany ny fony raha nandrehan'ity hoe rivo-doza mandravarava tetỳ amin'ny ranomasiny ity Fa misy mahatsara azy ihany aloha ny andrenesany azy satria tsy maintsy handodona an'ireo mpikaroka izy tady antsika. Andraso aloha andramako indray ny radio ary ny afaka petsiny iny dia vaovao nampalahelo fa nandohana ko Foster. Maty izy. Niparitaka tao anaty atidohany raha. Tsisy fomba nandidiana azy. Ny fonosona ny razana dia natao ny fombafomba fodena tsipitany anaty ranomasina ny nofo mangatsikany. Tsy nahita teny darenina. Andro vitsy tao aorianan'io fa zatra niaraka taminy. Taorian'izay dia nianatra nitsangana sy namindra. Nandehandeha teo amin'ny teteza-tsambo dia nipetraka teo an-doha-tsambo. Lasa saina mafy sy nalailao ny ando. Dadafara indray tsy mijanona ny miala nenina amin'ny radio sy mitazana amin'ny maso lavitra. Mena tsimo, mena varatra, mihetsinanana. Hitako miasa saina mafy. Fa manahoana tokoa rery ando any zao hoe.
Bonjour Fafara. Manahoana ny zanako? Tonga soa ato an-trano indray. Ie. Mety tsara ny ty? Mety tsara ka. Ary avelo eo ny entana ampakariko dia mipetraha aloha misotro jus fa sevotra be koza izy. Mety naona koa ngamba. Tsy alova ve aloha anao dosy kely vetivety fa tena tsemboka be ahy zany. Avy eo midiny eo a. Mandiana re. Io ary ny jus anao e. Misy gâteau le tianao koa io fa ny sakafo mbola vao mitaingina koa. Tsy maninona fa za koa aza ngefa voky teny an-dalana e. Fa hono a? Fafara ve tsy naheno vaovao momba ny ezaka? Azo gazety iny ty. Fa hatramin'ny oviana indray moa Fafara mividy gazety. Loza fa hita ny ando le gazety amin'ny vidiko omaly teny an-tsena. Tiako teo ambony latabatra. Oay, fa vaovao inona ty Fafara? Tempête tropicale en plein océan Atlantique. Andriamanitro, cette tempête avait débuté dans la journée due et avait fait des ravages sur la côte est et l'Afrique du Sud. Quelques navires et goélettes restent encore introuvables. Oh Fafara, tena riezaka sy nitadavarana angeny eo anatin'izany. Zany ve? Za aloha namaky an'io fa tsy napoziko hoe... Ano mihitsy ry zareo no nandeha. Ary efa 3 andro izay ry zareo no tsy nandre nisam-baovao. Fa tsy midika aloha zany hoe ry zareo e. Fa nga efa nanontany vaovao tamin'ireny ianao? Ka izy koa raha tsy naray vaovao ohatrange e. Omaly ihany ny antso azy. Ianao ty tonga dia nitomany fa hadiadio tsara aloha momba an'ilay sambony. Ka tsy maintsy ny komiseran-tseranana ihany mahafantatra momba an'izany izao. Dia izy zany no anontanianako. Tsy hoe manana datoa mahajanga koa resaka. Ie, Dadatorasaona. Dia izy asaina manontany any amin'ny tompona andraikitra ny seranina mikasika ny sambony ry zareoko. Iza moa le anarany? I Anita. Aleo any amin'ny eny ahy zany e. Dia izy miantso any Dadatorasaona. Mandehana re. Ary enao aza taitaitra ambony anto io fa tsy mety ka. Ahoana moa ny tokony ampitony amin'izao ry Fafara? Izay fa lasa aloha e. Eny e. Zany rahalahy ny akory le jusqu'ato fa zara raha nandramana. Engane Andriamanitra ka tsisy azo any ezaka fa ho hita somatsara le samby fa teny ho zava-doza ny azo any ando raha sanatrika. Tena marina ve zany ry ando a? Ieno a. Nivoaka gazety le vaovao. Za koa tsy dia nijery téléfiry koa. Na za koa aza. Aleo ary aloha Antsondrasonina e. Ahoana ozy Dadatorasaona? Toa atsatra be niny fa tsy miteny e. Neny. Tena isanareo tsy hita tokoa ny sambo Anita ry ando a. Vonitsahatra ny rivo-doza dia efa nanontanytany Dadatorasaona fa tsy tia hanaitra. Andriamanitra. Very ny zanako ry ando a. Maty ny zanako e. Tsy a. Ezaka ve? Ezaka malalako. Tsy hita tokoa ve? Antsironeny. Tsy mino an'izany ahy. Andriamanitra, tena tora ny ando. Iando. Aleo loko sy anakena. Aiza le ranomanitra. Iando. Tsy mety verina ny ainy fa aleo tonga dia hoentiko any amin'ny hopitaly sao dia maninona ty zanak'olona ty. Zay ve tsy miverina ihany ando? Mampitaitaina koa izy zany. Oay, misy miantso.
Izary ty olona ty. Allo? Fa Faratina ve zao? Ie, za ihany. Fa iza azafady? Niezaka no miantso anao tonga avy aty amin'ny hopitaly fa aty ando. Torana tao an-trano izy dia... Andriamanitro, na nino ny ando ro mamanezaka? Tsy maninona izy akory fa efa natsiaro teny. Mitomany be sy reraka be fotsiny sisa izy ato. Ho avy ah. Allô? Fa izy zao e? Ay, fa Faratina. Fa misy inona? Fa naninona e? Fa inona ny antony e? De hopitaly izy? Ho avy ahy e, ho avy ahy. Manahoana mamanezaka? Manahoana ary fa Faratina? Fa misy inona e? Manino ny ando? Manahoana e? Fa misy inona ry reto a? Izy no mba afaka nazava amiko e. Tsy izany fa torana tao an-tranoko izy kolonela Ravona eny fa isan'ireo tsy tena dranomasina ny tampo nitondra ny ezaka. Tsy azoko. Nitondra ny ezaka ahoana fa lasa izy ezaka. Nanaraka ny dada farany any amin'ny sambo any izy efa ho ray volana latsaka kely izay. Any amin'ny sambo inona? I Anita, sambony mahandry le anadavako. Fa maninona any e, maninona? Anontanianao indray very tonton a. Ianao ihany no antony nandehanany andra zo iny e. No ny teninao. Baiko tsy refesy mandidy. Tena tsy azoko ka, tsy azoko. Nandeha nikaramany an-dranomasina nitady voly ezaka hanaovana andraranay ao anatin'ny fepitaona nomenao kolonely Fulgence. Aritratra n'le rivo-tozany anaty ranomasina ny sambo'le dada fara nitondra azy ka isan'ireo mbola tsy hita hatramin'izao. Andray, fa angamo vao teny andeha sambo lavitra be any ezaka vao ahita vola kosa e. Ie, satria eto tsy mba misy fomba azohony vola betsaka sy aingana fa tsy mba manam-pahaizana na mpanefoefo izy akory na be galona toanao. Tafahoatra zany teninao zany anda. Zany e. Ary olona mipetaka siroma ianao fa aza de mitatrivatry ohatran'io e. Tsy raharahako e. Fa nareo nga manatena hoe mbola ho velona raha misy mahazo anezaka. Riando aza miteny toy izany renao anaka. Miala tsiny ary fa Faratina. Tiako loatra ezaka. Tiako izy. Okizay e. Zao no izy andeha contacter Martial aloha komisera tsy kanana fantatro zany ary anady azy momba n'ilay rivotoza sy ny vaovao farany eno. De aveo ho hita ihany aloha e. Misaotra betsaka anao kolonela. Mandehananao mody mamanezaka. De aza matahotra fa mampita vaovao aminao raha vao maharay e. Ka izao ianao aloha ataovy izay ahasalamanao ry anto fa tsy izay rehetrarehetra vereny an-dranomasina akory de ho faty daholo e. So ezaka tonga avy any velona soma tsara ianao indray no haninina eo raha olona efa zatra sambo zany dada farany zany mahalala tsara izay tokony ataony izy. Izy moa no anarany teo? Mahandry, kapitaine Mahandry. Donnez votre position, s'il vous plaît. Donnez votre position. Bien reçu. Nous... Allô? Tena tapaka indray. Andriamanitro, nefa efa mba nety teo. Allô? Oui, io fa mirehatra indray ny bouton mon capitaine. Allô? Ici Anita Emercias. Navire en détresse, ici. Donnez votre position. Donnez votre position. C'est difficile. Simba daholo. Tout est endommagé à bord. Approximatif.
Donnez votre position approximative, capitaine. Wow! Io fa mihetsika kosa ny aiguille mon capitaine. Andramo e. Ka vaky be ny écran dia tsy hitako tsara e. Andraso vakiko. Position 25e mais 30 degrés nord et 40e mais 70 degrés ouest. Position 25e mais 30 degrés nord et 40e mais 70 degrés ouest. Allô? Tapaka indray very dadafara ha? Tapaka indray ty. Ary zay vao tena tapaka tanteraka. Maty dolo mijery atao anaty sambo ke e. Tena loza. Mijanona dolo koa ny masinina rehetra mon capitaine. Mandeana jereo ny générateur any ambany e. Eny mon capitaine. Mon capitaine, simba ny générateur. Tsy mety mandeha mihitsy le izy. Fa misy inona ha? Dia inona ny antony ka? Mety zao zany ny voyage farany ataony Anita. Indrisy. Fa ny tena loza dia na nenenako nitondra ny ezaka taty niaraka tamiko raha naposiko toy izao ny fifarany. Lasa aloha mila taratasy ihany ahy. Archipel de Bermude. Anio daty tsy fantatra. Izao kapitaine Mahandry Ivan Rakotoarson, tompony sambo tatriletana Anita Emercias, dia mametraka an'izao taratasy izao noho ny antony. Rehefa avy ny sila tempête tropicale ny sambo Anita, dia izao ny ratrana velany. Maty ireo Matelo Roland, Lombasasy Foster, maratra mafy tarenina, ezaka sy ny tenako. Noentiny tafiotra ny verina ny sambo ka tafiditra ty anatin'ny archipel de Bermude. Fantatrareo tsara ny tantara. Manahy mafy fa tsy ho tafavoaka velolato zay. Eto dia mitomany. Tsy noho ny tenako fa ka sanakanapaviko no entiko nanaraka taty. Tafiditra tsy fidiny ao anatin'izao lozo zao. Tsy nisy nanapomoka ialako tsiny. Malahelo maviko ny tenako satria aty zany ny afarany Anita. 5 taona ny tetezana ranomasina toy ny vadiko faharoa izy. Tsy manenina fa hiaro faty aty zay raha izay milahatra. Napetrako ty taratasy ty satria tsy fantatra ny fitondran'Andriamanitra. Ko raha misy ny fahafatesako dia atolotro anezaka ny sambo Anita zay rehetra ao aminy. Atolotro azoko ny fiarakatokatra marika ary atolotro azy sy ireo iray tapo amiko ny vola anaty kofra, ny volamena sy vatosoa nangoniko hatramin'izay. Ny vola dia misy lela vola izay tsy maintsy ho zarainy ezaka amin'ireo Matelo rehetra. Ao ny boky rehetra mirakitra ny tantara sy misy ny listre équipage. Vola izay mitsinjara toy izao. Vita. Voasoratra ty ny taratasy. Itiko mafy tsara eo anaty tavoahangy ty dia apetrako ao anaty kofra. Capitaine! Capitaine! Oay, miantso Dali zany. Fa misy inona Dali a? Toa sembotra be ezaka. Jereo ane reny setroka maintimainty miakatra eo ambony ranomasina reny. Reny ny oatra manepotra be mon capitaine. Oay, ino reny? Ty gaz de méthane. Gazy? Entona? Mandehana lay dolo reo kasika oxygène naingana Dali a. Oui mon capitaine. Reto le izy mon capitaine. Fangay efatra fotsiny e. Ka simba dolo eny ny sasany. Ty loatra fiezaka haingana. Zay voazoko ny. Dia ty ny esery Dali a. Dia reto omeo ny lutsida reny naingana e haingana. Ary ny anao mon capitaine. Zaho ka amin'izao fa tsy maninona e. Omeo azy iny. Ka i Luigi ene tsy mety anao fa
asainy mena anao e fa ahoana e tena tsy fantatro ino zany misy mirana e zany e ino inge ary tena zay le feo eniko nira tamin'izaly ny kendriky tarandray alina iny feo kira malefaka fa marary ny sofitro mon capitaine tena manaka ohatrany anaty atido mila tsy ho zaka mihitsy ane izy zany tapy mafy daholo ny sofiny e tapy mafy fa inona nefa zany e tsy fantatro losti leçon de la sirène leçon de la sirène Luigi jerenareo Luigi ino ty ataony jiro ohatrany olona tsy tompony tena ny mandeha mandroso moramora ne izy zany ary oiza to miakatra eo ambony kesika izy ary mivandravandra be manondro ranomasina ne Luigi tapy ny sofinao de mialay aho e Luigi loza tena tsy henony akory ane zany e manatona ny sisitsambo izy loza mon capitaine fa itambikina izy Luigi tsy oay tena lasa izy tena tsy voasambotsy mon capitaine atsony Luigi lozy ty tena tsy mipotra atsony tena lety izy marina maty ve izy e mitomany dadafara Luigi miondrika kodaly inarety Andriamanitro de ino iny manjelatra maitsy be tery avony ranomasina iny Dalia ino iny hitako le izy teo e mitovy an'le sary tao anaty telefoninanao ihany le izy zany ve tena tazako tsara tonga de niletika ny kapoka ny ranomasina izy teo la déesse maritime le hira koa ary ny janona fa iza le nira ary dadafara fantatro ve mba lazoanay re raha fantatro ry dadafara eny zaza vavin-drano no fahalalako azy aloha ataon'ireo petsambo sasany efa sendraziko hoe la déesse Sedna la déesse Sedna déesse maritime izy manana hery surnaturel ary manjaka amin'ny ranomasina zany very dadafara fa maty aloha vitsy foana no mahita azy ary matetika mipotra izy rehefa misy tovolahy tia ny alaina vady maninona tsara dadafara zany e ary zay lasany any de tsy tafaverina mandrak'izay ty ambonin'ny tany tsony fa any de any zay ny tantarany ka Luigi zany lasa vadiny zao ka dokotera Luigi ange lehilahy lehibe fa 5 taona e tsy maka vady antitra zany izy ka fa tanora ohatranay sezaka na efa manambady aza ve amin'ny zaza vavin-drano nga misy zany hoe fa manambady zany fa rehefa tiany de zay e ohatry fa ino ny tia mampangovotra anse misy manino kely ny sofitro ny anahy koa ane nefa le mijanona vo nilatsaka tany Luigi de mijanona le hira tena mahagaga fa inona tokoa aloha zany nahazo ny Luigi teo fa tena tsy azoko mihitsy somnambule ve envoûté izy envoûté vo tsy nanampy-tsofina izy de envoûté rendrika satria tsy hira fe hira fa sady resaka no antso ka mety tsy Luigi ane no natsony fa noho izy tsy nanampy-tsofina ve na mety kely energie miaro sy manohatra izy zany Andriamanitro loza nazo atsika loza ho lasa-dala tisika raha tsy maty zao no izy tsapako tsara ny zava-miseo ary sarotra fa tsy mora raha napoziko toy zao rezaka mino asy efa tsy nitondra ny se mihitsy na hitomany azy se ka iza moa no nanampo Colonel, nanahoana? Nahazo vaovao nga ianao? Eny fa ny vaovao azo fa mbola tsy tany zalazo zareo
ve eno a ka vedetina polisy maritime Matoise mpamonjy vola zao no lasany dia Marsial no kontaktany semaforto Dakar dia ireo no nandefa azy ihany. Sarotra be ilay toerana misy azy ireo ka tena sarotra fa aiza ka any amin'ny ranomasombe Atlantika avaratra any toerana tsy tokony aleha zany a nentiny tafiditra ny verina tamin'ny sambo. Zany ve tena lozako ny atahorana dia tsy ho tafiditra any mihitsy ireo mpamonjy vola raha tara loatra. raha koa zany tena mampalahelo. Nga hity ny fitaovana zareo koa simba daholy tsy afaka nandefa signal de détresse akory hany ka tsy nisy nahafantarana ny zavaniseho sy ny misy azy. Raha vao nanomboka kelikely ny cyclone dia nisy possibilité any nefa. Dia ahoana zany anao zay farahelika any aloha dia arona aizy anto matory be ao ambony ao izy ka fefamena fampatoriana mihitsy fa miferinayna tsy mijanona le tany amin'ny dokotera. inona ny tohizana mitady sy hinana azy ava forcekoko. aleo zay mihitsy ka tsy ho kalma mihitsy tsy ninisiko fa aleo aloha andeha mba ilaza vaovao amin'ny reniny ezaka fa tena mampalahelo koa izy tena enjana ka dia zao hoe raha misy ilana dia afaka miantso foana ianao na amin'ny ora tohina na amin'ny ora tohinina zay voaray zay fa misaotra mandra-piona ary aloha dia bonne chance misaotra kia dia mandra-piona Dalia, matory anga? Fa misy inona? Fo azy kapitaine fa misy zavatra maneno be nge zany inona zany? Tsy fantatro fa makareny tsofina be dia jereo koa nge ny volany jereo. Boribory be milatsaka ao anaty ranomasina. Ny ranomasina indray ay mainty ohatran'ireny rano mainty ireny. Eny tokoa tena mbola tsy nahita ohatran'izao hatramin'izay nitetezako ranomasina izay resaka. Fa tsy fantatra mihitsy ve ty toerana misy antsika ity tsy hita amin'ny saritany raha ny fahalalako azy aloha fantatry kapitaine fa ohatran'ny tsy te hilaza izy. Fa nahoana ary zany ry Dalia dia tsy haiko mihitsy tsy haiko. Tena raha ty ka tsy misy fomba azo itsona vonjy ilazana amin'iny tanety mihitsy. Maty tinga antsika raha zao no mitoy sady ohatra ny hitako efa mihena ny tahirin-tsakafontsika ao. Mahery sika mena fa efa misy mikaroka antsika any fa mbola tsy hitany. Ren'ny olona rehetra ne iny cyclone iny na hidada toanareo mahajanga aza ve dia hipetrapetra-potsiny amin'izao. Engany ka mba ho hitan'inga antsika ry Dalia. Fa ianao ty zany tsy natory fa nitonatonona niankina teo fotsiny. Tsy nahita tory ahy na nirivotra iainana azy ohatra ny hafahafa tena feno zavatra tsy mika izany nge. Zaho koa aloha nahatsapan'izany ka zay nge ho manempotsepotro izany. Inona indray zany eny Dalia ve zany zany henoko tsara mihitsy. Ohatra ny avy ao anaty ranomasina izy zany andraso hoe marina tsy ohatrany ohatry matahotra ary Dalia ezaka aviany inona inona jereo feno zavatra miboiboika ny ranomasina. Inona ndray ve asa sady tena lasa mainty be nge le ranomasina jereo. Mainty mainty fa tsy mangatsony jereo anie ohatran'ireny menaka mainty madity ireny. So dia mba tsy ety ambonin'ny tany tsony ary tsika ry Dalia misy inde inona ry Dalia misy zavatra madity miakatra be dibe amin'ny vatantsony. Maninona aizy zany jereo ohatrany hoe dita mainty fa ngoza be le izy sady boribory be. Biby zany fa ilaoko fo azy dadafary fo azy izy aingana. Kapitaine misy biby manafika ny sambo.
fa misy iny de aizy zany reny reno sabikimbikina be ry zareo iny reny alika carnivore inona tsara alika hoe le zalika de sargasy tandreny fa mipetaka manaikitra ao inona no atao afo afo angany rehefa mety zavatra azo ampiretina aloha reny tsy tiany angana ezaka miatakata lavitra se tandremo reto nefa azony nasikisoloka ny lohany de napiretika samy mitazona ry avy nareo de avezivezeo loatra an'izao zay angany reny fa miemotra lizy miemotra darena iny de ataony darena ary mamonge darena zany darena memory anao memora ma oay ary vo maika izy nanantona andriamanitra tandremo ary nitsambikina nipetaka eny amin'ny tarehany darena ane le biby oay daraboko darena miolakolana be eo amin'ny tany izy fa to mivoaka setroka be darena tsia aza manatona azy lasa dolo reo biby ny sasany verina any anaty rano oay fa le anankiray teo nakaizy iny lasa nitsofoka ao anatin'ny darena iny nitsofoka any anatin'ny darena iny de jereo ange izy lasa nikaraingina be oay maina sy mainty be ohatran'ireny sarbon reny ange fa hoana kapitaina maninona ny lasa nanao an'izao izy carbone izy tanteraka izy fa mitsetsy reny zavatra reny sady misy asidra misy pozina de misy courant ihany ko reny biby reny ve fa ohatrany tsisy vavany ange de tsisy masony de tsy misy tsy voaterisy an'izany se aty amin'ny ranomasiny sargaso ihany ny toerany tena zava-doza tsy fahitany masoko teto ambonin'ny tany hatramin'izay miainako reny saika manty daholo tetontsika raha izanyko sofana lahadiany ny fibobokany mateo daholo koa le izy niakatra nandrakotra ny vatany sambo iakavy rehetra nge ndry tarenina zao sisa ve velo madarenina tsika telo mianaka sisa tsika telo mianaka tokoa sisa de inona ndray zany mbola hitrangy aza misaina zay ho avy aloha fa miady tsika izao tafiditra ty amin'ny toerana tsy azo lena zone dangereuse tsika le triangle de Bermude aty ve andriamanitro eny tsy fidiny nge fa netiny tafitra hatramin'izay nahatandrina tsara tsy anakaiky an'io zone io saingy sendra ny tampoka tsy mahalehilahy ankehitriny efa henoko ihany aloha ny momba n'le triangle de Bermude zay tatrambo rehetra koa efa mahafantatra azy fa tsy napoziko hoe indresy de inona moa zany sisa no azo atao moa kapitaina tsy voatery anary tolikosa aloha sy hoe tonga de ho kivy be ohatran'izany miady sika mino de manaty anahy vavaka atao betsaka eny fa afaka ny anao inona tokoa moa soratra ianto andao aloha hidina ao amin'ny kabinina daholo tsika telo mianaka ndao ary fa tsy misaratsara ka ao no tory de hidina tsara fa ny anaty ny varavarana fa alohan'izany aloha omeo lamba matevina andraisako anydarenina sy anipazako azy any anaty ranomasina ay ty ary moa kapitaina misaotra an'se ary alohalo finosiko tsara izy nareo aza misy mikasika azy mbola misy pozina mantsy ny vatany tena tsy misy afantarana azo darenina tsony ndre de lasa tokoa izy lasa dolo ireo namana adieu fidèle madelo adieu avotosy mety mbola iona ihany tsy fantatra kaikona lasa antitra sy fotsy volo sasaka vetivety teo dadafara tena mampalahelo azy
tsapako ny aditsainy. Vonjeo zay tompo. Andao tsika hidiny dia courage. Inona vaovao komisera? Tena tsy nahita ninninona ny mpamonjy voana. De niverina ve? Miandry eny amin'ny manodidina eny zareo. Ohatray, fa nga tsy afaka tena miditra any izy komisera Martial. Aina nge no vonjeny. Fantatro dia fantatro ny fahamaizanao kolonel. Ary fantatro fa misy fianakavianao fa tsy afaka aniran'ireo mpikaroka hamono tena. Amin'izay ny fikarohana tsy fantatra na ahomby akory na tsy. 500 nge na 3 mihitsy aza ny fanantenana raha ilay pozision nolazain'ny kapitaina Mahandro Maly iny. Efa tena tafiditra ao anatin'ny triangle de Bermude ry zareo. Ary tsy izy rery no tratran'izao ange fa maro e. Mbola misy sambo hafa tsy hita koa ankoatra ny anita. Zay zany no izy. Miala tsiny amin'ny kolonel fa tena tsy manan-kivy anao a. Na ny secours aérienne aza no engaviantsika tsy handefa fiaramanidina hilatsaka fotsiny ho azy avy eny ambony eny zareo raha vao tonga eo ambonin'ny triangle de Bermude. Sarotra e. Ny ranomasina mandrakotra azy koa dadasika be. Eo avoan'ny ranomasin'ny Bermude no misy ny ranomody goavana be misarika izay rehetra mandalo akaiky eo. Eny e, fantatro tsara ny zany komisera. Efa nitety ranomasina nandritra ny 5 taona ny ahy. Zany inge tsy midika fa hajanona akory ny fikarohany e. Efa naparitaka amin'ireo sambo rehetra ny filazana fa raha sendra mahita zavatra hafa izy dia mampilaza antsika. Okey ary komisera, misaotra anao e. Aleo aloha andeha ary ahy. Tonga dia miantso raha vao misy vaovao fa aza matahotra anao. Eny ary komisera, mandra-peona aloha e. Mandra-peona anao kolonel. Allô? Rasona ve zao? Ie, za ty. Fa tena mbola tsy nandry ny isam-baovao mihitsy ve ny momba n'le zanako Rasona? Tsy mbola misy vaovao mihitsy e. Matiany ve zany le zanako e? Tena nanenenako ny nandeha fasy tany raha napozy-koatra zo. Ka iza moa no nanapohan'izao e? Marina e, mafy amiko zao Rasona ka zanako lahatokana tsy misy afa-tsiny. Enao aza malahda manary toky aloha fa mbola tsy fantatra izay avoakan'ny apitso e. Efa nanao fikarohana ny tompona ndraikisa rehetra. Hatramin'ny kolonel azy efa tena manontany ireo ratsa mankaika tsy mijanona. Eny e, fa efa ela nge zay e, ary ela loatra. Ka atao ahoana e. Samy mahery sika dia samy manana faharetana. Zay fa hiala kely aloha e. Taremy tsara ny fahasalamanao a. Andeha an-tany indray a. Misaotra e. Maninona ary amin'izany e? Ohatry ny henoko mitomany be ao anefitranony eo. Andraso e. Iando a! Iando! Fa misy inona e? Ary no hitiny avy any anatiny ange ty varavaranty izany e. Iando a! Voay a! Voay ty e! Voay aho afa maninona ianao e! Andriamanitro, zany raha mety mamoa izy. Andraso atsoko mihitsy kolonel ka. Otay, fa maninona izy e? Dia tsy haiko tsony e. Ao ambony ao tsy laitra atao ninina fa sady tsy mety mamotrano. Ndaso aloha jegena ary. Iando a! Iando! Voay ahy e! Fa manatsafa foana ve noro tonton a? Eny e, tsy ao aminareo tokoa ny toerana.
fantatry daholo ny vaovao na ininareo afiana aza. Ireo gazety ireo nanambara azy. Gazety efatra izy ireo. Fa taiza ny vitananao an'ireo? Sa le sendra mivoaka ny atsena kely ankeo? Tsy mifanomezanareo fanafody fampatoriana no ampatory faty azy ampity lava ato ry fafara. Iando. Mijery fahitalavitra koa ary naka renseignement be dia be. Tsy hitany sambo anita azy ireo mpandeha rehetra tao amina dia efa nikarohana mafy aza. Manina no afeninareo amiko izany sa inona ny eritreretinareo? Hoe tsy ho fantatro mandrakizay ve? Mitony aloha ianao ry Ando a. Eno a. Tsy hitony amin'izany ary tonton a. Tsy hitony Ka efa manohy ny fikarohana ny tompon'andraikitra rehetra. Fa tsy hivadika totoa noho ilafan'izany izy satria tsy anita rery ny sambo tsy hita. Fantatro daholo izany. Raha atao bango tokana dia efa namoy efa naninona ny tompon'andraikitra an-dranomasina rehetra satria ny amin'ny triangle de Bermude ry zareo ny very. Gaga ianao ry tonton fa fantatro ny marina. Olona nianatra ary tonton Fulgence. Nampianarin'i David rahalanao aho fa tsy nataony atsirambina akory. Ka zao ny olona sy ireo mpikaroka ny mionona sy hafanenina fa tsy izaho akory. Ka inona nefa izany no azontsika tao e? Tsy sika fa zary fafara. Andeha hitady ny vadiko aho. Fa ry Ando a, aiza nitadiavanao azy? Ny mpanao recherche raha mbola tsy mahita hatramin'izao. Sao adinonao ary fa zana-dranomasina ary efa nitety ranomasina nandritry ny herintaona niaraka taminao. Noho izany dia tsy avelako ho faty rery ihany no vadiko na ho lasa zazavavin-drano. Maninona? Zazavavin-drano inony? Mila fanampiana sy famonjena izy. Tsy afaka hijanona fotsiny amin'izao andro fehizay eto anefa izy ihany. Tena adala ianao ry Ando a. Adala tokoa afa ty. Dia mirediredy amin'ny adalana mihitsy ianao ka. Ianao tsy manambady angamba ka tsy tsapanao izany e. Tsy omeko tsiny. Ry Ando a, tsy vavanao anaka. Ka ahoana ny hevitra ry tonton? Omenao ve le dauphin sa tsy omenao? Sady raha pitso ariva amin'ny fotoana inganany meko an'ireo matelo anao. Tsy afaka hanome an'izany ianao ry Ando a. Hafa ny zavatra azoko ekena. Ary tsy tiako ianao manodididy an'ireo matelo akoireo izany. Rehefa any sambo dia ako ny matelo e. Fa tsy ianao tsony. Mivaly teninao farany no andrasako. Omenao a le dauphin sa tsy omenao? Dia terenao amonanao azy izany sa amono tena? Izany no tianao? Eny ary. Izany efa tapa-kevitra amono ny tenako eto raha tsy manaiky ianao ry tonton a. Hitanao reto. Fanafody fampatoriana mahery vaika efapolo isy reto. Arapako reto dia teliko. Ry Ando a, fa adala ve ianao e? Izay no efa décision-ko ry fafara. Efa tsy afaka andeha hitady anezaka dia aleo any ankoatra izay mihaona. Tena adala ianao. Iando a, mandidy anao avelao reny. Tsy avelako reto ry tonton. Raza manandrana manantona akory fa misy fandriana manelanelana antsika. Sady akaiky varavarankely ahy eto. Ry Ando a, vitako koa mitsamaikinany. milelaka amin'ny faladianao anaka. Aza manama sao. Tsy zakako le izy. Iando, apetrao reny a. Apetrao reny a. Fanaiky ve ianao e? Manaiky azy satria tratrany tsy fidiny moa anaka. Efa anaovanao chantage avy moko. Fa izaso ireo mateloko no aleo andefa ianao mijanona mihitsy ianao. Tsy mety e. Dia tsy mety ihany nefa izany. Iando mba mety izy ianao lamoatra an'ireny zanak'azo tenenina rehetra ireny. Fa maninona ianao mamoatra an'izao e? Maninona ao? Colonel, efa rapany ingela izy. Apetrao reny aho. Apetrao reny ho aho. Iando apetrao reny fa anaiky ary ahy. Apetrao reny aho. Efa izy izany misitrakako. Nefa tsarovy a. Ny zavatra mety hitranga dia ity. Iezaka mety hita ihany na ihany ita. Fa isika indray no faty fampitadiavana any. Fa dia tena andeha tokoa ve ianao ry colonel? Tsy manaiky ny zanakako. Inona moa no azoko atao? Izay izany e. Iantso andreo materoaka. Ferana hotelo ihany satria ny antony dia
expédition suicide ty fa amin'ny tena fotsiny zao. Andriamanitra, fonizay say masomareo tena tara mihitsy nareo e. Dokotera ray zany a dia machiniste ray a ary matelot ray Roberto sy Richard zany dia hijarifa zay ihany. Raha sanatria izany maninona any nareo dia sarery sa sisana velanareo zoipahoriny eto eto anaraka anareo koa izany. Tsy mandeha zany ianao sy fafara ny mandeha azy efa tsy fidinko zay zany fa izy zany matelot natsonao ry ando Roberto ka efa miantsona ho tamatavy ny sambo le dauphin. ay efa vita hatramin'izany tena miaiky ny lohanao ty mihitsy ary ando tena mariny tena nanahaka ny Davida fahavelony tatoriny izy vao niova. Tena losy ty marina, tsy mbola nahita ohatran'izao ny eo tsy hita ny eo andeha koa ho faty rereto ahiandry anareo. Tsy maintsy miveriny zay rehefa farafaza matahotra ianao tena matoko tena mihitsy ange ianto zany raha vitan'izany moa kanina haiko tsara ny lalana alehako fa dia miomanao faty azany iando dia ary eto masoko ny fanafody atananao reny eto aty mihitsy anariko azy any anaty lavabo saza mahita ataotsy zay zany fa andeha ary fafara dia ahoana raha pitso maraina makanao amin'ny fiara eo ho an'ny Tomasina misaotra tonton. Efa tena mazava-be ny andro tena restory ary izy dalista tafara efa ny amin'ny tetezana sady ve tatafara dali fa inona ny jerenareo eto ka io rindrina mavomavo be io ko rindrina oay fa inona tokoa io tsy fantatray voasarika miditra ny sambo ohatran'ireny hoe sy tomony andremby ireny fa ngady tsy mety avily mihitsy iza tsony ny fomba amiliana azy arysia na ny gouvernay na ny elisy na ny masinina potika doly dia ahoana fotsiny zany ny ataontsika ka ahoana moa fa dia miaina izay tondranorano antsika zany ko inona moa no azo atao tatafara tena kivy be tatafara inona ny fahalalanao ny ohatry ny rindrina mavomavo mijoro io dia tena tsy fantatro mihitsy arysia mbola tsy nahita ohatrany io mihitsy hatramin'izay so dia mba entona indray ary sady tsy be taony tsy borika mantsy le iziko ohatrany hoe zavona mavomavo be mateviny zany eny le izy anaovy daoly any aloha mikasika oksizena fa tsy fantatry aleo laiko ary zay fa tafiditra ao anatintsika ohatrany tsy misy nininona koa renge mandrakotra atsika fotsiny le izy ary ohatra miodikodina ange zany sambo zany eno miodikodina sady mandrosy ihany fa inona ny dikan'izao eno sao dia sanatria misy rano mody mo kapitaine tsika nge tsy miletika fa miodina fotsiny zay fa tafavoaka n'le rindrina mavomavotsika kadrety inona zany nitona tamin'ny zavatra ny sambo nitona tamin'ny zavatra inona misy manaloka avy be io aloha io inona mo kapitaine anaso sambo tena sambo sambo ary sambo efa lomorona be nena sasany sady tena avo ange zany jereoko andraso jereo ne misy soratra manjavozavo mipetraka amin'ny vatany LERVR ary tsy tatsony ny litera sasany oka fa zay vao fantatro le PV sambo ny kapitaine Francis io tsy tapopoka efa 20 taona lasa zay zany ve tsy misy olona tsony eo zany ko andraso hoe andramanatsona oye le PV oye tsy misy mamaly mino fa tsy misy nininona tsony eo jereo ary ty asombaniko fa tiako jerena ihany aloha ny ao anatiny eo ka aleo hiakatra iry atendro ny andry ary mihitsy mo kapitaine
tandremy tsara ary aza matahotra anao zay fa tonga tazany daly dolo ve ny ao anatiny e dia inona ny ao andriamanitra loza fa misy inona ry daly ary loza misy inona fa misy inona nytao mianjera midina fotsiny se fa misy inona faty fotsiny ao mon kapitaine eran'ny teteza-tsambo mitsitsitsy daholy akandrefa rodrodrotika izy samy mandrakotra ny taolana tena tsy misy nofo hitatsony mampalahelo mahatsiraviny efa valilany hitako zany very daly andriamanitra fa inona daolo zany nahazo an'le ekipazy tao ka tena tsy fantako sa lan'le alga ve raha lan'ny alga izy tokony carbonisé daholy fa tsy carbonisé zany e hita tsara ny taolana ary mbola fotsy daholo ary so dia hoe lan'ny biby hafa kosa tsy misy potika ny vatany ange ohatra ny mikaraikina amin'ny tambokony zany daholo ny sasana aza mioaka toy ny mandaty zany very se zany ho ary ohatra ny taitra be ny mon kapitaine fa hoana inona nazo azy maty ny aretina nge zany aretina asa dia aretina inona ka asa la malariana peste tsy hay fa epidemia aloha zany arety mandringana ve zany tsy dadavara arety mandringany sady mifindry zany matory hipaka daholy zany ve le kapitaine hitako miforitra mamikitra n'le gouverneur ihany Francis ndry mbola niady hatramin'ny farany anavitra n'ireo ekipaziny any izy zany fa tsy vita nitsony andaotsika hiala eto ka amin'ny fomba hoany ko miraikitretiko alaivo le persa lavabe ry Italia ary ambany ay ino no atao lehive dia atosika ny sambontsika hiataka amin'le perve angana dalia sao dia ho tratran'izany aretin'izany eto tsikako angana mihitsy ka efa tamia ty le azo ao ary dia sao tsy endreo zay azo mafimafy tsy boboka hitsatoany ao zay ary eo amin'izay ary atoseo mafitsika telo lahy manisa telo isa roa telo alefa ihany zay kosa fa niata afaka nysambotsika ary alatsaho any anaty ranomasina ny azo lavabe fa tsy azo tehirizina ntsony veloma kapitaine Francis veloma le pervia eo zany zao ny fasanao efa tapakandro aho zay no nitazana tamin'ny masolavitra fa tsy mahita ninina na izaho koa za mbola tsy mahitako nefa efa miakatra na maso-miatina nytika avaratsika izao reo sambo nandefasana fampilazana ve mbola tsisy nandefa vaovao mbola tsy nandefa nanaiky daholo izy ireo fa ilaza raha mahita zavatra commissaire martial aza nge efa mikontakte andreo polisy tseranana rehetra fantany zany ve dia nasahirana mihitsy izy izao ry ando misaoranao azy fa vitsy ny olonanana fandavatena naraka atsika sy asiste atsika ohatran'izao raha tsy noho ny fiara-miasan'izy teo aminay reo lahy efa ela sy ny alahelinao anaka efa nresaka tano sy misaotra azy anikeo za aloha tsy nanam-po mihitsy fa an'olo tena andeha araka amintsika izy zao manko ny tsy fantatro maty taty an-dranomasina mantsy ny dadan'izy io zany ve eny anaka nanjony dia sena cyclone mba azonao an-tsaina moa ny loza mitatao ety amin'ny ranomasina ety ny ando tsy ohatra ny eny an-tanety akory ka hoe andao hitady filofana etsy fa ny sitrapon'ny ranomasina sy ny rivotra ny manjaka fantatro tsara zany ry tonton ary fantatro tsara koa ny tantaran'ny triangle de Bermude nanaovako fikaroana mihitsy hay dia inona raha mifantatrao hoe inona betsaka lozany tranga tamin'io faritra ny masina io ohatra tamin'ny taona 1925 nisy sambo anankiray atao hoe ny Cotopaxi nanjavina tamin'ny fomba nahagaga ary hita zato taona taty aoriana indray efa potika tanteraka
dia nisy fiaramanidina tao hoe vol 914 nitondra olona efatra amin'ny roa jolay tany 1955 very tsy hitan'ireo radara tsony dia niverina niantsona teo amin'ny seranandreo planina indray fito amin'ny 30 taona tateoriana. Fiaramanidina vol 514 nanjavina rehefa avy nisidina teo ambony triangle de Bermude ny taona avy eo niverina niantsona teo amin'ny seranana ihany taona maro tateoriana. Saingy lasa tao lapaty izy ireo mpandeha 530 tao anatiny. Tena mahakoto izany ka. Dia ahoana koa? Sous-marin américain USS very tao amin'ny triangle de Bermude ary hita indray 570 taona tateoriana. Fa nahagaga dia lasa maina nikarankona toy ny saribao ireo pilote nitondra azy. Dia inona ny dikan'izany ozy ianao ka? Asa misy milaza fa hoe misy extraterrestre ao amin'ny triangle de Bermude. Misy lavaka mainty be, champ magnétique sy monstre marin. Tsy fantatra ny tena marina. Izao ry ando, ny zavatra tena marina raha tsy ansa dia izao: misy onja miovaova, misy entona na gaz de méthane na miakatra vao anaty ranomasina ao, misy alga mainty mifandritra toy ny arato misakana ny sambotsy andeha, ary misy rano mody lehibe na tourbillon gigantesque eo afovoan'ny ranomasina mandrakotra ny triangle de Bermude sy misitin'ireo sambo mandalo eny akaikiny eny. Ahapahany fotsiny ireo lozan'ny tany sainao teo ireo fa anjatony maro ny fanjavoana sambo na fiaramanidiny. Tsy ahita-panazavana ary tena mampifady koa. Tsy ahita-panazavana ary tena mampifadika tohan'izao tontolo izao. Eny, efa henoko daholo ireny. Dia tsy miraika akory ianao? Tsy mampihetso-bolo masonao akory izany? Ka iraika aninona moa ary tonton? Efa vonona isedra noho ny fitiavana. Tena mahery tokoa izany fitiavana izany. Mahery noho ny fahafatesana. Dia za tsy mba nanambady tokoa ve no tsy ahatsapako? Sa le tsy mba nananakolo tiana tokana amin'ny lalaiko variana tamin'ny tafika? Asa re tonton Fulgence, ahoana avy ando? Mifona fanitarika anareo aty amin'ny lalan'ny fahafatesana. Pesaina be. Iando aok'izay anaka, aok'izay. Afaka mbola miveryntsika raha izay ny sitrako tonton. Aok'izay Iando, fa foana ranomasonao hoe tsy miverina izany tsika. Efa nandroso dia mandroso hatramin'ny farany. Tsy fombako ny miverin-tanana izany na ny ady tao amin'ny tafika an-dranomasina azy. Izany ve? Ary fantatro fa raha miverina tsika dia tsy hovanik'olona ianao amin'ny alahelo sy ny eritreritra, dia arary na hanandrana mony tena indray. Ka raha samy ho fahafatesana ihany ny hafarany dia aleoko miady aloha vao maty ny ando. Izany hoe miala nenina manavitra aina maro. Dia ny anao hiezaka kapiteny mahandry sy ny sisa e. Misaotra tonton. Inona moa nisy anao e? Zanako ange ianao e. Ary sarobidy amiko. Colonel! Fa misy ina commissaire Marcel? Misy message code nalefa ny sémaphore avy any Norfolk Philadelphia. Misy sambo mpanjono no nahita setroka niakatra teny amin'ny abakabaka e. Raha ny filazany dia mifanitsy amin'ny misy an'ny archipel de Bermuda mihitsy ilay izy. Izany ve? Mety SOS nalefa ve zany e? Asa fa zay aloha ny vaovao zaoko. Dia ho izy ve zany tonton? Dia ho hiezaka ve zany e? Mbola velany ve zany izy? Tena mety kapiteny mahandry angamba ny nandefa n'izany signal izany ka. Ezaka enganeka ho izy. Ezaka tonga ange hitady anao e. Dia lila be nge davy farara-tale mideliza izy. Luigi, tena marary izy rezaka. Tarenina. Jereo ny tia tsemboany. Dia inona natao e? Tsisy fanafody azo mihina azy tsonga aho. Petapetao lamba madio ihany aloha ny andro ny dinan'ny hafanana.
za misy zavatra ataoko vetivety. Ary ataony daliny io barika io sy reo kitay be dehibe reo ka ha? Andrehatra fa so misy mahita ihany setroka. Dia lasa ambony ve io? Andramana aloha ka. Haiko ny mandefa ny SOS amin'ny alalan'ny setroka mantsy. Sady efa fanaoko taloha zany. Ay ve, ka ataovy ara-dalia, ataovy. Maty dada fararitalia. Tsy mitepitso ny fony. Maty. Marina ve? Kapitaine. Kosy. Tsy dia lasa tokoa ve ianao? Izandray zany no hitadika anay. Lozanao hiady rery zay roalahy. Inona no ataonay inona no ataonay dada fara Ezaka. Sangany hoe fa lena be ianao. Avy be nge ny orany. Tena reraka be ary dalia. Za koa aza reraka efa ho telo andro zay tsika roalahy. Samy tsy misy nanendry ihany. Ka zay keo tsy misy nazo hohaniny intsony eto. Dia atahoana aloha zany dada fara io ry dalia? Avy aloha izy aloha ao anaty kabinina any ao. Tsy azo sorona ato anatin'ny sambony izy. Izay naovatra navelany raha misy fampatesany ka rendrika ny sambo dia miara-rendrika any nisy kapitaine. Tsika roalahy koa nge zany efa miandro fahafatesana sisy tsisy hevitra tsony. Efa natao daholo ny alana inona. Mety ho aty koa zany ny fasatsika. Ezaka. Ohatra me misosa be nge zany sambo zany. Ino sady miodikodina andray. Fa misy ina ry dalia Ezaka. Tandremo. Tandremo. Tongilana sambo. Mbankira maty aloha. Maninona fa maninona? Tena tojo an'ilay ranomody goavana besika. Dia ahoana dalia Antazoma fa malama. Vonjao Ezaka. Loza. Tena lasa anaty ranomasina Ezaka. Ezaka. Ary iny teo iny? Nisy zavatra nitselatra maintso be teo. Tazako tao anatin'ny hazavan'ny tselatra. Tena izy iny. Le zazavavin-drano. Le DS. Kapohany mafy amin'ny rambony ranomasina. Oy. Miaingy ambony be sambo. Manidina avy be. Oy. Zay jereko vatosoa volamena mamiratra fa lapa iny ty ohatra misy rano anaty rano dia maninona ny tsepotra misy manatona iny to zazavavin-drano ve zazavavin-drano sady lehibe tsara tarehibe lava volobe maitso ny tapany ambany trondro mangirana fa olombelona ny ambony jereny tsara ny masony ohatry ny vato so maitso be fa izy ianao raha isiny eo amin'ny felatany any tsy misy dikany amin'ny akory ohatra izay ny saribakolo ireny finy eo atratrany matahotra ary apetany amin'ny lohako ny andriny misy sarikitana volamena vatosoa dia misy erimidina
misery midina amiko. Afahafa vonjeo vonjeo matahotra Andriamanitra ary maninona izy izany? Miakatra izy dia tongila ny sofiny, ohatrany hoe mihaino zavatra izany izy. Dia jereny tsara ny masony, misy maneno apetrany eo ambony akorandrika angezabe dia atosiny miakatra miakatra. Ino ty ataonao eo amin'ny orana be Iando? Midira ty anatiny aty ianao anaka. Avelao aho eto e. Midira ho ah. Avelao eto man fa alahelo azy Iando ah, sy mbola nisy ny teny ange fa hoe tsy tonton fantatro fa misy mahazo azy ihany. Ezaka faty malalako. Iando angalo andao mo hiditra any anatiny kotsa be ianao. Iando tsy avelao aho lasy ezaka. Ary ianao ry ranomasina, nahatelinao ve nivadiko e? Reny mpamadika ve ianao? Le reniko faharoa. Saroa fa ao aminao ny tavoniko, ao aminao ny zazavavin-drano mpanjakan-dranomasina, dia le ranomasina ny trotro ahy. Andray maro tena lasa taly manangana ny tanany roa izy dia manandratra ny feony amin'ny ranomasina, sady ny tomany no mivazavaza. Avereny ny vadiko raha sitraka aho e. Samy zanaky ny ranomasina angetsika e. Avereny ezaka. Vadiko izy, tiako izy e, tsy foiko. Andriamanitra, tena torany Iando. Jarifa, avy apio ahy e. Apio ahy batazy dia atsoy dokotera Risara aingany ana. Nanao nisy tao kolonely? Aoka, nipetahan'ny dokotera Risara Serom izy tena reraka beko. Mbola matory izany? Mbola matoriko. Tena mampalahelo koa. Ka tsy hita izay anaovana azy, akory ty tena kiviko. Dia inona izany nataontsika? Mihodina farantsika dia miverinako. Efa misy floten'ny polisy fluviale nasaiko nanaraka antsika mantsy en cas de... Izany ve? Satria efa azo lazainao tafiditra ao anatin'ny périphérie-ny triangle de Bermuda ihany sika zao. Eny fantatro tsara ka, fantatro mihitsy. Ary ohatrany miantso Jarifa ry ambony ry izany fa misy inona Jarifa? Misy ina hono komisera? Misy zavatra mitsingevana hitany lavitra hono e. Izany ve? Aiza aloha maso lavitra teo e. Ndaso hoe eny tokoa misy zavatra mitsingevana io ary mbola lavitra be ka tsy hita tsara le iziko. Ampanatolo ny Sambalo Roberto 15 degré à 35 degré à tribord. Io fa manakaiky. Tena olona io mo colonel. Izany ve? Andray marina. Olona mitsingevana mamikitra amin'ny planche io ary torana izy izany. Tena izany tokoa. Jarifa, ampidino aingana ny saropy aloha. Aingany ianao e. Aingana dia akary olona io. Aingany e. Tovolahy izy izany. Aiza hoe izy io fantatrao ve mo colonel? Iezaka.
aiza zany atao anaty sambo le dauphin ianao e atao anaty sambo ianao tonton fulgence fa naninona safotra ianao ry ando safotra zay voatadidiko hiezaka aza mbola miarina aloha ianao mbola mipetaka serom mange ianao e efa ty andalana oditsika zao ody tsy odika efa hity ezaka ry ando hita izy nitsingevana teny ambonyn-dranomasina aminahitana azy namikitra tamin'ny takelakazo izy hita hoe ezaka eno andray misaotranao andriamanitro aiza ny vadiko aiza izy fahijery azy iando inona ty ataonao ty e mbola misy serom mange ho any tananao e ezaka mbola tsy mahatsiaro tena fa misy serom ohatranao zao koa izy ao amin'ny kabinao zany ve ye fangano naratra be izy naratra ihany izy fa lanaky ny anoanana sy ny alerahana no tena navo azy ry ando vato malalako naveriny ihany ianao naveriny akia arabaina fatafita solesy ezery fitiavany reto izy roa mifamianao anaty ranomaso efa saika tafasaraka mandrakizay ary manambitana hafahafa de zazalaty izany mariny colonel manao any ianao nanao any se zay efa tsaratsaraka reraka kely fotsiny sisa fa mba azoko fatarina aveo aho hoe aiza ty izany zao mbola ety amin'ny ranomasina tsika zao e atao anatin'ny sambo le dauphin ay ve ka tsy nanaiky mihitsy ny vadinao fa niterena hiaraka amin'ny tady anaoko raha tsy zany de efa saika amin'ny tena hitelona fanafody fampatoriana efa polisy izy iando endry ezaka inona moa no antony avilomako indray raha maty ianao tsy maintsy hitady ianao ny tao andohako io izy hita somatsara de mifalia amin'izay e fa ono am'izay ezaka ahoana zany ny fomba nahafaka anao tany azafady aloha e izy aloha no commissaire martial ao amin'ny polisy tseranany nanampy tamin'ny fikaroana anareo niaraka tamin'ireo polisy fluvial tao aminy zany ve ay faly mahafantatra anao tompoko de misaotra betsaka tantara lava be raha ny fomba nahafaka teny tsy mampino arina ny tenako aza tsy nanao tena ho tafavoaka velona tanontsony fa efa niomana ny faty andray fa eny mbolo tantaraiko anareo ihany de aiza zany ny kapitaine mahandry sy ny sambo anita dadafara maty dadafara narary izy maty daholo koa reo ekipazy rehetra afa tsy dali andrekakio mbola tavelany anaty sambo any dali mety natelo le ranomody be ngambako za mipitika tany anaty ranomasina de zay ny tadidiko de mamangy amin'ny fahoriana aloha zany zay de te mahaizany misaotra daholo e fa any loha ty sakafo narosinao le firy andro ianao zao tsy nihinan-kanina e tena mahi mihitsy telo na efatrandro teo ngambany tena tsy hinana-tsony aka oko zay fa ampy zay mbola tiatoro be marina kosa zany e matory ary efa nilazana ny reny sesy fafaratiana akory riny afaliny na eny hoe hity se ao matory ezaka indriandro matory fa zay tsy zany eto anilanao eto ny zanako ezaka andray neny tianeny eloa
Fela somatsara saingy dadafara nandoantsika. Endre resaka efa enina taty daholo ny vaovao. Indrisy fefa tsy manina ntsony ianao. Efa tsy manina ka. Efa salama tsara fa za matahotra neny. Sary zany anaka. Za taty efa saika tsy vanik'olona mihitsy ny eritreritranao. Tena misaotra an'Andriamanitra lehibe. Dia ara-paina ezaka tonga soa aty amintsika indray. Fafara tiana misaotra betsaka fafara, mbola tsy anjarako ny faty. Dia mahereza indrindra momba ny tatafaranareo fa zay ny lahatra. Tena mampalahelo reo namako rehetra. Daliza tsy fantatra tsony hoe ahoana. Ary andao andeha ody amin'izay makaina aloha lozanay aloha nareo reto. Eny ary mandra-piona indray. Tonga ny ara riva ezaka. Eny kia bizondry. Kafiry zany zao reto invitation mariage nataonareo roa reto. 5 isa zareo fa mbola azo ampiana raha tsy ampy. Fa efa mba nijereny fafara velo le akanjo mariageko any amin'ny mpanjahitra. Rapiso no asainy alaina ary ny kostarany ezaka miaraka alaina daholo. Ay kosa mba apetrao amin'ny tonton Fulgence ny invitation ny commissaire Martial dia mba omeo azy ange azafady. Tsy maninona ka. Fa manararoatra antsika rehetra eto ao ahy hitantara amin'izay ny zavatra ny sisona azo no teny ambony sambo teny. Nanomboka hatramin'ny alana tao a Porto Rico rehefa vita ny déchargement. Tatarao tokoa fa zahay efa tena liana be mihitsy. Ka misy kahie moany fa vera ny anaty sambo any nandraisako atsoratra ny zava-niseho rehetra ka toy izao ary. Zany zavatra misedranay Ay ve ka tena dia manaina ohatran'izany. Fa nga dia verinareo hoe moramora zany cyclone iny an-dranomasina zany. Za efa tratrakoa ndray taona izay fa soa ihany fa akaiky ny tany tamin'izay dia nalady fo vonjy. Tena enjana nge zany. Fa ty le hoe desy maritime Sedina no fantatry tonton ve ny momba an'io. Ka efa reko mihitsy ny tantarain'ny zalako fa zany tsy nino. Taty aoriana vao resy lahatra fa tena zava misy eka. Azo jerena amin'ny internet ange zany. Tena misy le izy ka ary zazavavin-drano. Ka io le nofisiko. Dia nofisiko koa nge. Fa ahoana zany? Samy nanofo zany nareo roa. Iny alina reny ihany. Mahagaga. Azay zany nampiredredeny kalakely ty hoe lasa ny zazavavin-drano nivadiko sy le ny antsoantso be teny ambony sambo. Ary zay koa natapaka ny hevitro andeha hitady azy. Raha araka ny fitantarany dadafara dia lasa ny daholo izay tovolahy tiany alaina vady ary tsy miverina mandrakizay. Zany ve? Saika lasa vadiny zazavavin-drano zany ianao loza. Fa tena tsy mampino raha hitanareo zany lampahitany masoko zany volamena sy vatsoary maitso ny akabeazany eo anaty ranomasinao. Ary ianao le hoe nataony teo ambonin'ny akorandrika be dia natosi ny akatra. Dia izay no nampiverina. Raha ny fahalalako azy dia eno le antso nataonao satria tena hitako concentrena ny ila tsofina mafy izy sady nitsatoko. Avy eo hitako nalahelo be fa naveriny ihany azy zaniko. Raha tsy za zany ny vadinao dia tsy naveriny ianao. Ngamba mety ho zany. Fa no za le zanaky ny ranomasina teraka teny amin'ny ranomasina ary any ny tavoniko. Za mihina aloha fa tena zay mihitsy ny kia, tena zay. Ary le hoe andriny napitany teo amin'ny andrinao dia nisy herinidina. Ka ino zao no tena tsy azoko mihitsy nge. Allô? Ay commissaire Martial. Miarabanao. Fa misy vaovao nga?
Zany ve tsara zany misaotra anao ho avy zay fa misy ina tonton Fulgence to taitra be nareo ka hita hono ny sambo anitako lakana mpanjono nahita azy na evaeva ny onja tiny de aiza onka efa miantsonao Tomasina le sambo e olona roa no hita tao anatiny iza kapiteny Mahandro hoe izay efa maty de tovolara izay ko to hoe very tadidy tsy tompony tena antsony hoe efa simba nga ny sainy tsy matadidiny inony daly mandrosoanareo aty ary eny komisera nareo moa zany zao no tonga hakany razany zay tompoko efa nitondra fiary zay ie ezaka ne lasa ny jazavavin-drano ahy e mampalahelo ty izy aleo aloha ahy antso dokotera e mba hanindro nazy calmant am'izay mba matoro kely izy ay eny ale le triangle de Bermude aza matahotra se fa sitrany io e soko célébral io mila fotoana maharitra kely fotsiny sy milamina de aiza anao ay zany ve maty ve de zary izy ie maro ny to azo fa sitrana foana ka arono ahy tena very ino ma colonel nahoana raha entina miakatra ny Antananarivo izy misy dokotera fantatro manko afaka mitsabo azy tsara mihitsy tsy maninona ka vao maika tsara aza izy rery ve no hijanona ty Tomasina ty tsy fantatra koa zay avany eny any Antananarivo ohatrany misy avany any ka de misaotra anao tonton Fulgence za vao saika hiteny hoe tsy mety angara hoe hoentinay miakatra izy ko mety tsara mihitsy ka ay fa le fomba hitondrana azy zao no izy aloha tsy maintsy apatoriny eny tsy olana zany fa manana jet privé azoko afara hitondra azy sy hitondra ny razana ihany ko ary olona telo amitsika ihany ko zany ve ie manana avion kely zay tonton type Fenonçon aérofrein ny anarany ay ve misaotra betsaka anao ry tonton Fulgence tena be deabe nge nefa nataonao e tsy asina resaka betsaka zany adidy sy vonjainy zao no atao de mimakomana aloha tsika amin'ny fiaingana rehefa avy eo e de ila zao raha sy rasonina ka tsy maintsy mbola mijery ny Anita aloha alohan'ny andehanantsika zahay koa vao saika ho lazaiko ohatra ny misy taratasy maromaro navelan'ny dadafaranao ao nisy polisy nasaiko ny ambina mihitsy mantsy mba tsy siakatra zany ve eny ka tsy maintsy mijery azy mihitsy mantsy alohan'ny alako eto Tomasiny miantonandray mandeha ny foko raha niakatra ny teteza-tsambony Anita zay zay nijereny maso rehetra dia faharavana sy fahampitehana avokoa nitamberina atao tsaiko ny zavanitranga rehetra ka niofotrofotra nitazomin'ny andomafy ny tanako courage malala nitsofoka atao anaty kabinina nisy an'ny kapitenina zahay teto no nahitana ny razana dia avy dia nybatainay akany amin'ny morga ay ve ary Dalika Idali nitapoko atao amin'ny teteza-tsambo tao ambony tao reto ilay taratasy nolazaiko anao ary boky Andriamatoezaka livre rapport angamba izy iny misy tatitry ny voyage natao hatramin'izay ny chargement sy ny déchargement dia ny listr'ireo équipage rehetra koa fa ty taratasy amin'ny valopy atao anaty sasety ndraso hoe ho an'ny ezaka sy ny fianakaviana ary ireo mateloko rehetra archipel de Bermude anio daty tsy fantatra
ty hoe vakio renika mangovotra ny tanako. Eka za koa no lozako. Ento ty vakiko ary sa kapitaine Mahandry Yvan Rakotoarson, tompony sambo. Zay ny voasoratra ato. Andray zadafana tsy naposiko eny aza matahotra anao fa tanterahako atsaka sy andava ny efatra. Martina mela mamy parany. Izy tsy mba niteraka ary tsy nanambaditsony mantsy. Misaotra azy tsika. Aiza zany zao zany kofra zany? Ka mety ty ambadiko ty angambako. Sokafo e? Tsy ato zao ny lakle. Andraso, tia nataony atao anaty boky ty ngambany. Ny fonosiny tsara. Aiza hoe ameo ty hoe ity ka andraso fa andraso voaiko e. Zay io fa mivoa. Misy vatakely eo anatiny io. Aleo seny manokatra azy eo ambavan'io ny lakle. Oay reto vola e. Mifono sachet sy mifatotra tsirairay daholo. Dia ny atao ambany jereo nge jereo vola mena sy vatosoa daholo koa. Tena mpanakarena zany. Tena lasa mpanefy fakiry antoko ely. Rapainaka izany malala. Vilatsika roa fa alohan'izay aloha tsy adiny ny afatra napetraka dadafary. Dia aza matahotra fa tsy misy ataoko very anjary nareo rehetra nanampiana ireo sy ireo fianakaviana rehetra. Misaotra anakay. Zaza endry tokoa ianao. Andao amin'izay ary tsika ialeto e. Sa mbola misy ataonao ve? Ka atao ahoana zany leto ka? Tsika entina amin'ireo folay ireo fa aza manasy. Andraso fa misy entana vitsivitsy koa tiako alaina ny anaty kabinina koa any. Hatramin'ny karapanondro aza mantsy tavelany. Mandehana ary alefa dia iomana fa andeha tsika koa. Miandro izay fa fara. Misaotra betsaka anareo fa voapetraka soamantsara ny amin'ny fahasandrazany ny razany. Indrindra fa ianao kolonelina. Ny tena tsy ho voavalinay ngamba fa Andriamanitra manakarepa-soavana ry amaly azy. Tsy misy isaorana zany raha matorary. Ny tokony nataoko ihany nataoko e. Dia aza misosoka alahelo tsony ary samy maherezy. Aoka mba nysoa indray no erahana fa tsy ny raso tsony. Marina mihitsy zany. Arapaina amin'ny mpanambady e. Arapaina roroa raha zazalahy. Dia félicitations izy roa. Misaotra kolonelina. Misaotra anareo. Misaotra betsaka. Arabaina ry mivady. Misaotra commissaire Martial. Misaotra indrindra. Ary ndao aloha kasary kely tsika e. Eo mba alaivo izay fa fara aloha. Aiza re? Dia avy eo miaraka daholo tsika. Ao ary. Eo isa, roa, telo. Zay! Misaotra. Dia iza indray? Ohatra misy mitady anao eo amin'ny taxi monsieur ezaka. Izy zany? Iny izy mivoaka iny. Dia manatona. Dali. Tena Dali marina. Arapaina aloha nareo. Misaotra ry Dali. Ao finiko fa tena faly be loatra. Tena faly ary Dali. Sitrana Dali, sitrana. Tena sitrana. Sitrana soamantsara. Efa tany aminay tany ambanivohitra zany nakarivotrako. Efa tena ho tsara tokoa aloha e.
ary tonga dia nydaly hoe mahary azoko androany i colonel Fulgence nalalako azy ay napetrany tamin'ilay dokotera namany Tsavoa manko ny numéroany dia natsoko izy ay tena misaotra azy ry dalia ary andao amin'izay aka sary aloha reto dia avy eo any amin'ny cortège sainy amin'ny espace indray ndao ary tasy napetraky kapiteny Mandry ry dalia ay ve dalinge zao mahalala an'ireo ekipazy rehetra averiko amin'ny dalia ny boky dia omeko anao koa ny voalo zarena amin'izy ireo sy ny anjaranao ary ny momba ny Anita hono eny efa noeritreretiko koa aloha ny momba an'izay omeko voalo dalia namboarana ny sambo dia ianao ihany no hitondrasika ka zany atsangako second kapiteny za mbola tsy afaka hivezivezy amin'izany zay ao arinao no tsy haiko aloha sady mbola tsy tia herika ranomasina zay ny tena marina ry dalia dia amboary tsara fotsiny sambo dia tohizo ny asa ohatra ny nataonareo tamin'ny dadafary reny ihany fa aza mandeha mety tsy nanana lavitra any aloha zay aloha tena faitsika ko ka zay mantsiny tsy zany no atao fa mety eo foana dia tsy mivoaka mihitsy raha voaratsy ny andro aleo manjono zay mihitsy ka fa ono aloha ry dalia fanontaniana tena nanitikitika hatramin'izay hoe ahoana le zavatra nahazo antsika reo lafarana iny rano mody ve eo any nampiodikodina ny sambo sa inona tsy azoko mihitsy mantsy le ranomody goavana be teo afovoan'ny triangle de Bermude dia zany pitika tany anaty ranomasina fa ahoana no nafaka ny dalika tsy azoko ianao le nipitika tany an-dranomasina ary tazako tsara le zazavavin-drano maitso be tsopelatra be ny rambony zany very dalia ohatranao hoe namonjy anao le latsaka izy ny fahalalako azy aloha sady ny kapohany mafy be tamin'ny rambony ny ranomasina ny ontana ambony be ny onja dia nitondra ny sambo ny pitika lavitra be niala tamin'ny ranomody dia ianao mbola tao anaty sambo za mbola tao ka namikitra mafy tao zay no navonjy io ange fa dia iny voadona mafy iny fotsiny saiko ay ve za tena lasa ny tany araky ny tantarako anao iny dia naveriny ihany nefa avy eo dia tena nahagaga tokoa le DS ve zany namonjy ny aitsika le DS-dina ary tsy mivadinao ve zany mihirahira ao ambadika eo zany iandro ve iandro ay ve ianao ay efa taitra ianao tsy zany fa le hiranao ay ve kira sendra tonga tao ambavako fotsiny iny angaty ianao le izy tsy atserovako zavatra ka fa iza aloha no atao anaran'ity zanatsika ty elahy tsy miteny foana rahalahy dia iza rahalahy dia Ivan ary rahavavy rahavavy dia Sedina Sakiro-dranomasiny Sargasso na Le Triangle de Bermude. Nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine.